Miaraba antsika rehetra tompoko lasy tompoko vavy amin'izao maraina zao tanatin'ity fandarana miara-manonja ity. Ialana tsiny eto am-piandohana ny fahatarana minitra maromaro noho ny antony miankina aminay sy ny fifamoivoizana no niteraka an'izany rehetrarehetra izany ka dia tolorana fialantsiny isika rehetra izay efa sasamiandry ary efa miantso mandefa afatra mihitsy efa ngatsy misy mifandarana misy mifandarana dia tsotsiny angamba raha somary taratara koa tsika vao mivoaka satria mikisaka zany le adiny roa ao anatin'ity fiarahana amin'izao maraina izao ity. Isaorana be da be ianareo rehetra izay manaraka mifandarana na eto an-tanindrazana zany eto Antananarivo any amin'ny faritany na any ampitan-dranomasina rehetra ihany koa Azia, Europa, États-Unis sy ny sisa ny Amerika zany sy ny manodidina rehetrarehetra iny dia isaorana be da be isika malagasy razana lina sy te afantatra ny zava-misy aty Madagasikara. Inareo any anatin'ny fiara fitaterana ireny zay manongila tsofina tanteraka mihitsy ary miady hevitra rehefa avy eo satria zay zany ny vao azo amin'ilay taxi be eto Antananarivo zay miaino atsika izy mirahalahy ary tsy vitany hoe miaino fe miaino fotsiny fa miady hevitra rehefa avy eo ao anatin'ilay fandarana mandritra n'ilay ataontsika hoe ao anatin'ilay taxi be azy zany ary akasitrahana ireo taxi be zay mandefa fa dia an'ity fandarantsika ity. Hitodika amin'ny vaovao tamin'ny farany herinandro tsika izay isan'ny mitana ny sain'ny mpanara-baovao tsika moa tratran'ilay misy hoe sabotsy sy alahady izay tsy hanaovana fandarana mivantana ohatran'izao dia misy break kely zany le izy eo dia tsy maintsy lasatraintsika vao misintona an'ireo vaovao rehetrarehetra reo ka ny anomboantsika azy dia ny zava-nitranga teo anivon'ny anteny Merandolina. Ny zoma lasa teo no natao ny fifidianana ny bromaharitra eo anivon'ny anteny Merandolina. Ny anteny Merandolina izay rahantsika malala fa noho ny fahitany ny mpitondra amin'izao fotoana izao ny ataontsika hoe teti-bola ho ampiasaina ao anatin'izany anteny Merandolina zany dia hoe nahena ny isan'ny mpikambana ao anatin'izany anteny Merandolina zany. Na be resaka ny fampianana ny isan'ny mpikambana ao anatin'ny anteny Merandolina saingy ity fanjakana ity moa dia fanjakana mpanao letrezana ary ny androm-panjakana hafa rehetra dia sariany anaraka an'izay fomba filalao an'izay dia manaiky azy ary dia avy eo manamasina n'ireny letrezana ataony ny fitondram-panjakana reny na aradrariny na tsy aradrariny izany zavatra ataon'izany na ara-dalàna na tsy ara-dalàna dia zareo zao no mitondra izay mitsovalambalana aminy eo dia isan'ny sokajiny ho tsy tia tanindrazana, sokajiny ho mpanohariana ary sokajiny ho adversaire mihitsy zany eo amin'ny lafiny ara-politika. Amin'izao fotoana izao nefa ny nagaga dia isamby izy no nrotsaka tao anatin'ilay fifidianana teny Merandolina. Raha nisy mpanohitra tao dia aleo ataontsika hoe ny azy faniliana ny mpanohitra no nataony. Saingy tamin'ny fifidianana teny Merandolina ity nazava ny position mpanohitra hoe zahay dia tsy andray anjara tsy rotsaka fidy an'izany mpikambana eo anivon'ny anteny Merandolina zany. Mazava ho azy zany fa ny olona rehetra tafiditra ao anatin'io anteny Merandolina io dia pomba ny fitondram-panjakana ity avokoa na izy tafiditra ao anatin'ny anteny Merandolina zany. Dia eto amin'izay ary ny zavatra nitranga ny zoma lasa teo satria rehefa natao ny fifidianana dia mipotra ny faniliana manara-penitra satria mahajanga zay efa nahilika hatramin'izay efa velotaraina mihitsy ny ataontsika hoe olobe an'izany faritany mahajanga zany dia mbola voasikajy ao anatin'ny voailika ihany androany dia ny ampy ny avy any mahajanga ny ampy any Toliara zay isan'ny nanao podro ihany koa tao anatiny zany hoe fifidianana lolo zany ary raha ohatra ka nijerentsika dia ny Toliara nanao hoe mazi isaky ny misy fifidianana eto amin'ny firenena. Nandeha fifidianana filohan'ny repoblika tany Toliara nisy an'izany hoe 100 isan-jato
tany Toliara nahitana ireny karazana doublon maro samihafa reny. Tany Toliara nahitana izany hoe lavitondro be da be mitovy, nahitana anaran'olona be da be miverimberina, nahitana zaza tsy ampitoana na mpifidianana tamin'ny fotoan'andro ny tany anatina hoe sekoly tasy ty mpianatra ry. La be resaka zany tamin'ny fifidianana voalohan'ny repoblika. Rehefa ohatra ka fifidianana dia ilaina Toliara ary ampanaovina mazie Toliara ao anatin'izany fifidianana zany. Raha fifidianana loholona io jerena Toliara mbola nampanaovana mazie. Sombamboaka ny Madagasikara vafidy aty Fianaratsoa, faritany Fianaratsoa aty Osy no lasa candidat loholona ary amin'ny faritany Toliara. Mazie zany. Olona aty amin'ny ataotsika hoe elanelam-panahy ao anivon'ny teny meram-pirenena, filohana vondrona parlementaire ao anivon'ny teny meram-pirenena, sitomina miala avy ao anaty irmara ary aminatiny candidat anteny merandolona. Toliara zany ampanaovina nyty rehetrarehetra ty hoe nareo dia tena ampanaovina mazie nareo, ny tsy fanao ny asaina ataonareo, fa rehefa masaka ny lon'omby dia asaina mivoaka amin'izay Toliara hoe tana amin'izay aloha mivoaka kely nareo fa efa vita ny lananareo satria zao ny antony. Rehefa natao ny fitsinjarana tao anatin'le izy ray aloha lay firafitra lay bromaharitra dia efa mampime satria hoe filoha lefitra avy any avaratra, filoha lefitra avy any atsimo, satria hoy zany ny filoha efa vetam-pivoatany dia tsy nasiana filoha vetam-pivoatany. Rafitra nge io e, maninona ny ao anivony ateny meram-pirenena no misy ny atao hoe filoha lefitra avy any amin'ny faritany Tomasina, avy any amin'ny faritany Mahajanga, faritany Antsiranana, faritany Fianaratsoa, faritany Toliara ary misy faritany Antananarivo. Zay papasolo no filoha lefitra amin'izany faritany Antananarivo zany. Naninona misy filoha lefitra avy any amin'ny faritany Fianaratsoa? Rafitra ireo fa Brunel nefa Ramatoa Kristina Razanamasoa zay filohan'ny anteny meram-pirenena avy any Fianaratsoa. Fa tsy natao hoe rehefa avy any Fianaratsoa ny filohan'ny anteny meram-pirenena dia tsy asiana filoha lefitra zany ny faritany Fianaratsoa. Kakitsika nijeren'le izy hoe avy eto Antananarivo ny ataotsika hoe filohan'ny anteny merandolona dia atsimo sy avaratra zany ny filoha lefitra ao anatin'le izy. Eo aloha dia efa baraingo anankiray mipetraka. Ary ny tena nagaga dia hoe ny sokajiana any anatin'ny triangle any amin'ny lafika telo zoron'ny tapany atsimon'ny nosy Antananarivo, fa tsy tafiditra ao anatin'ny telo zoron'ny tapany avaratry ny nosy. Triangle du Nord dia Antsiranana, Tomasina, Mahajanga. Fa rehefa ty atsimo izy dia anatiny Antananarivo. Fomba hoana no mahaposible an'izany. Tokony misy zany Antananarivo dia mizara tsara izy. Fa zarainy zareo roa mazava tsara hoe atsimo sy avaratry Madagasikara. Dia napetraka ny filoha lefitra ho an'ny fanoherana eo anivon'ny anteny merandolona. Mbola resantsika ny mikasika an'iny fa eo amin'le fametrahana an'ilay efa nametrahana olona dia reto zany ny zavatra nisy. Natao aloha zany ny filoha lefitra ho an'ny tapany avaratry ny nosy dia voafidy tamin'izany ny avy any Tomasina avy amin'ny alalan'ny loholona izay nitendreny ny filohan'ny repoblika Imbiky Herlaza. Natao indray ny teo amin'ny fifidianana ny tapany atsimon'ny nosy. Raha ohatra ka tsy zay aloha ny zavatra mipotra tao dia nisy fahafahambaraka manara-penitra ihany koa nitranga satria efa mbola tsy naneno akory ny akoho. Efa naka brao ny atao hoe filoha lefitra ny faritany Fianaratsoa Nicolas Rabemananjara nandefa ny mpiasany anadio sy anamboatra n'izany brao zany. Nandeha ny fifidianana napetraka filoha lefitry ny faritany any amin'ny tapany atsimo zany Nicolas Rabemananjara zay lany taty amin'ny faritra atsimo antsinanany nosy zany no lasa filoha lefitry ny tapany atsimo Madagasikara eo anivony anteny merandolona. Atria ho andao ataontsika hoe mbola tsy misy ny olana. Fa rehefa avy eo nalefa amin'izay ny fifidianana ny kestoran'ny anteny merandolona. Rehefa natao ny fifidianana kestoran'ny anteny merandolona dia solombavambahoaka loholona avy any amin'ny tapany avaratry ny nosy indray zany no mbola nomena an'izay. Ny avaratra efa manana filoha lefitra avy amin'ny alalan'ny loholona Imbiky Herlaza avy any amin'ny faritany Tomasina. Fa ny kestora zay ao anatiny mandrafitra ny bromaharitra dia namena ny tapany avaratry ny nosy nahazo zany ny tapany Antsiranana. Tsara ataontsika mbola tsy maninona zany. Fa mbola ny ampy ny bromaharitra dia ny mpampakateny. Teo amin'ny mpampakateny zany mbola mba nieritreritra hoe
raha ohatra ka nitsinjaraina hoe tsy ahilika majanga sy toliary dia na majanga na toliary fa tsy zay zavatra misy fa mbola fianaratsoa ihany no nomena an'ilay mpampakateny. Io mpampakateny io nefa dia tsy iza fa io ny loha listra niaraka tamin'ny ny filoha lefitra ho an'ny tapany Atsimonosy Nicolas Rabemananjara. Zany hoe zany ny listra ny arahan'ny faritany Fianaratsoa avy amin'ny alalan'ny anankiroa lany dia samy tafiditra ao anatin'ny Bromaharitra. Ny tapany avaratry ny nosy tsy hoe nitsinjaraina nomena ny faritra Atsiranana dia nomena ny faritra Atsiranana dia majanga zany nampandeferina tao anatin'ilay tsy manino fa ho an'ilay tapany Atsimo dia nataony Fianaratsoa Ampimamba ilay izy dikan'izany tsy misy miresaka tsony ny Atsimo manomboka eo fa any Fianaratsoa zany tapany Atsimo zany. Androany zany tsika dia mahita fa hoe homme fort ny tapany Atsimonosy eo anivony ty fidira-panjakana ty Nicolas Rabemananjara fa zany Tinoka Roberto zany tsy miresaka zany na dia nanao ny aintso zavatra zany hoe anao an'izay anaovana mikimaky rehetrarehetra possible an'izany hoe candidat avy any amin'ny GPR avy any Fianaratsoa alefa makany Toliary. Nanao an'izany ange izy nanao an'izay nampandaniana candidat podro ho an'ny faritany Toliary. Tsisy considération ke zany tsy vita an'izay fa majanga somary ohatra mipiripirina moa zany izy efa zatra efa vita vaksiny fa le Toliary dia tena ataon'le Fianaratsoa hoe mipetraha amin'izay nareo fa zay zone rôle. Ny antony dia ity manana birao mpampakateny eo anivon'ny anteny Merandolona, manana birao ny ataontsika hoe filohan'ny filoha lefitra ny faritany Fianaratsoa. Io filoha lefitra ny faritany Fianaratsoa anivon'ny anteny Merandolo io le birao nalaina Andriamatoa Nicolas Rabemananjara tamin'izy mbola voalany zany ka tsy ny fahampiarana fa tonga dia nandeha nitsotsotra ny vinany tsy mare fosa naka an'izany birao zany tonga tsy lera teo anivon'ny anteny Merandolona. Manana faritany Fianaratsoa efa lasany Andriamatoa Nicolas Rabemananjara. Manana birao ny filoha lefitra faritany Toliary, manana birao ny mpampakateny fa inona nataon'le mpampakateny zay avy any Fianaratsoa le birao an'ilay filoha lefitra ny faritany Toliary no nalaina ao anatin'ilay izy dikany na birao ary zany tsy omena an'ilay zanaky ny faritany Toliary ao anatin'ilay anteny Merandolona raha ohatra ka ataontsika hoe lasa filohana vomiera zareo satria zareo vitsy possible zany ny filohana vomiera azy fa mazava be efa nalainy resy daholo na ny birao an'ny faritany Toliary ny birao Bromaharitra ho an'ny tapany Atsimonosy ny mpakoavy ny Fianaratsoa Ray Manontolo marary ny zanaka Toliary tena marary menimeny ny tabataba fa io dia miteny fa tsy voamalitsika no nampafantatra hoe raha misy ny olona tsy azo mena fanjakana dia isan'ny filohan'ny Repoblika amin'izao fotoana izao. Ny antony efa nafantatra an'izany tsika, efa nafantatra an'izany fomba fiasa zany tsika fa ny resaka hoe fametrahana ny olona anankiray amin'ny toerany zay le hoe considération resahantsika foana ny reconnaissance amin'ny zavatra vitan'ny olona anankiray amin'ny fitondram-panjakana amin'ny mpitondra fanjakana dia zany dia tsy hainy ny mpitondra amin'izao fotoana izao fa rehefa ilainy ianao mivebaka ao fa rehefa vita ny ilany ianao miborafy zay zany nen'ilay zanaky ny faritany Toliary zay ny nahazo azy androany eto tsika ne afaka miteny mazava fa aiza daholo ka le zanaky faritany Toliary tena namony fo tamin'ity fitondram-panjakana ty ahery sy teny zay tsarenao sasy nangina fa manino namony fo tamin'ny fanjakana re fa tsy mivola sasy androany satria vohitsaka peone ahery fienena Richard ngina iaby zao nandeha hélicoptère zao rangahy tamin'ny propagandy nitetitety an'ny faritany Toliary eo hoe toingatsika tia ny andrarangy fe tsy hita sasy anany zao ho avy koa ngany Tinoka Roberto io satria io zao ro nanao mare farany fa maray afaka maray koa io tsy vola sasy satria manino zay aho mitsanga kapohinareo zay aho mivola vangoinareo atao akory maferinay fe zay le raha zay ty raha misy androany ka hivola manahaka an'izao hoe tsy le président ro problème fa le manodidina azy
aia manodidina zao tsy mivola la tsy président ro manome baiko azy ataovy manahaka an'toy raha toy io zay anio ka za eto de miteny fa ny zavatra misy ankehitriny a de nitengena ny Fianaratsoa ny faritany ny Toliara zay ny zava-misy maneke ministra Toto fa androany tsy raha fa iasasy ro andrarangy ny Toliara raha fa rambesiny Nicolas Rabemananjara raha eo zay zany ty ambarako anao zay mandeha fery ha satria masigna androzy matanjaky androany maro ny raha nataonao zay maro ny raha vitanao zay fe tsy misy reconnaissance io rahalahy avy ny matanjaky fa vita ny laboly zay avao ane rehefa misy zavatra ilana tanjaka ilana olona manana fasahina ilana olona masamy tsoraka atsoy Tonoka Roberto atsoy Siteny Randrenasoleko atsoy ry atsoy aia aby zao zany sakrabe ny rina reny androany tsy raha renao sasy an'izao tao aby re fa tsy re satria manino tseriky aby le olo manao gorsoa raha ty ka zay ka eto zany de ostomoko ny fiakarany gouverneur ny faritany ny gouverneur n'Alamanga faritra n'Alamanga tao amin'ny fahitalavitra tamin'ny farany herinandro teo kaka zany maheno an'le fomba firesaka hoe ila enona ny mpanohitra tsy hoe zay tenen'ny mpanohitra rehetra akory de tsy mety avokoa ilaina ny mien'ny mpanohitra mba hahafahana mandamina sy manitsy ny zavatra ataon'ny mpitondra satria izy era somaromaka no nyteny an'iny a de mangina daholo ny ambiny fa za eto te hiteny any zanaky ny faritra mba mitenena ohatra n'iny moa nareo mba miakara plateau de mitenena ohatran'izany hoe tena mila enona ny tenin'ny mpanohitra raha ohatra zao alaitsika ohatra teo satria fa niresaka ny ministre Tonoka Roberto iny zany nahitanao hoe niakatra plateau androany ny ministre Tonoka Roberto de niteny hoe mila enona ny mpanohitra mila raisina ny zavatra teneniny any amin'ny fanoherana ohatra n'iny teneniny fomba ny tenenana Andriamatoa raha so maromaka anazy iny hoe raha androany zany ministre Tonoka Roberto no miteny amintsika hoe za raha ohatra ka tsoniny eo amin'ny miara-manonja dia hiakatra any iresaka fa zaho de mivola anareo lafa nareo manao an'izay havy ry enja aveo miteny ny enjana aveo hoe efa tsy namana iny efa lasa ny zalary iny efa zao iny tsy mampiady ny faritra sy ny ampivoatany fa constatation zany ataoko zany hoe rehefa ny zanaky ny faritra ve no miteny de tsy maintsy asaina milako ny mpanohitra milako ny tsy mitovy hevitra mpitondra fa rehefa eto ampivoatany no miteny de mahazo miteny zay tiany teneny izy ary mangina ny ambiny makaka be anao zany mihaino an'ireny hoe enjany zany tampotampoka eo mila enona amin'ny fanoherana de hoe satria herina somaromaka no miresaka azy de mety zany fa raha androany sy teny Randrenasolony aiko no miteny ohatran'iny mivolanao rahalahy fa tsy raha farambesy telefony sasy bakeo tsy raisina tsony ny telefony iny raha vao miteny ohatran'iny hoe iny ty niteneniny solomamboaka sy teny Randrenasolony aiko ty aza mandray telefony iny tsony fa iny efa tsy namana tsony izy ndray no hoe miteny ho any amin'ny miara-manonja oranga ty grave zany fa androany constatation zay ataontsika zay hoe fa rehefa izy ny manao inona de mety fa rehefa izy ny manao inona dia sarotra be ny miresaka amin'ny fanoherana ny miresaka amin'ny delona kely zany de efa ady ho an'ny olona ao anatin'ny fanjakana raha avy any amin'ny sisiny izy ny miresaka amin'ny ministra Andrenjato zany fady ho an'ny olona ao anatin'ny fanohanana amin'ny fanjakana raha avy any amin'ny sisiny izy raha misy olona avy any amin'ny sisiny miresaka amiko na miara-mipetraka fotsiny de hoe iny ane tena mifandray tendro amin'ny delona iny ane ka tena namany iny manana fifandraisana kaiky mihitsy izy roalary mba manoara moa nareo tena le manohana fanjakana miresa amina de atao vitahita re voatondro molotra nareo
Tsy magaga. Ny lôjika n'ity fanjakana ty zany tsy hitanao mihitsy. Hoe nareo ve rakopanty sa ahoana fa tena ohatra ny faliny nareo e. Normal ny tsy normal ary tsy normal normal aminareo. Aiza nisy an'izany hoe anteny merandolona tsy nisy fanoherana anaray aza lany tao. Dia inonareo avy mitsotsotsy hoe ty toerany filoha lefitry ny mpanohitra. Ary amin'ny anteny meram-pirenena misy olona lany amin'ny fanoherana tsy ray tsy roa. 9 lany avy amin'ny anarany atoko-panohitra ary nanao déclaration mazava hoe zay mpanohitra. Fa nakao amin'ny filohan'ny anteny meram-pirenena zay nitaky an'izany hoe aiza le 7e vice président. Aiza io? Mbola manoratra any amin'ny ACC mbola manoratra zao mbola makary makatsy makary. Zay ny valy teny amenanay. Nefa ao misy mpanohitra ary amin'ny tsisy mpanohitra indray. Règlement intérieur mihitsy ny tonga dia mametraka hoe tia ny toerana ho an'ny fanoherana ao amin'ny tsisy mpanohitra. Izy mibarabarainareo amin'izany. Sobendrantsato. Manatra ny arahaba ny gouvernementa sy ny fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao dia efa fantatritsika fa tsy misy lôjika mihitsy hatrany am-piandohana. Ny tsy mahamisy lôjika azy dia tsy miteraka fiatanam-pon'ny vahoaka zay hoetiny ny mesure na amin'ny fepetra rehetra raisiny ity fanjakana ity. Rehefa mandray fepetra izy dia fantatritsika fa ataony akinafinafiny, ataony ankipitapitaka. Izy moa nahafantatra teto Madagasikara fa hanao colliger io fanjakana io. Tsy misy mihitsy nahafantatra an'izany satria ohatrany ny anaovana publication hafahafa zany, ohatrany kisarisary any anaty gazety, ohatrany kinandranandrana no atao, ohatrany hoe mampitahany Italia sy na Grèce antika sy Antananarivo no ohatrany zavatra atao dia sangaga ny olona. Professeur lehibe indrindra eto Madagasikara aty amin'ny faritry Afrika, ny professeur Raymond Ranjeva tsy nahatakatra ny zavatra tiana ny resahana tamin'ireny vanim-potoana ireny. Inona zany ny tena tian'io fanjakana io atao? Resaka akotsokotsoko ohatr' zany. Dia zao zavatra tratra izy amin'izao le akotsokotsoko ataony zao. Tsy miteraka inona mihitsy ny fanendrenana Andriamatoa Razafimahefy ho président ny anteny meran-doholona. Satria Andriamatoa Razafimahefy tsy noeritreretin'ny olona mihitsy ho apetraka amin'izany toeram-boninahitra zany satria tafiditra ao anatin'ilay bombo susety. Ahoana rangano olona mandeha mividy bombo susety amina lanjam-bidy 40 milliards de francs malgasy no apetraka ho filohan'ny anteny meran-doholona. Zavatra manahirana zany eto amin'ny tany sy ny firenena fa dia zay moa no ataon'ity fanjakana ity. Tsika teto efa mbona amin'ny sosokevitra ihany na dia tsy zatra manao an'izany loatra ary tony fandarany tony sy itsika zay mpiteny aty amin'ny fanoherana hoe raha ny tena marina dia mbikery laza zany tokony ho lasa président ny anteny meran-doholona mba manome an'ilay endrika fahendrena ny tiany renjato resahana amin'izany mba misy fahendrena farafaratsiny amin'ny fanendrena zay ataony dia mba mifaritany Tomasina. Efa mba nahavelom-boly ihany ny mahita an'ilay hoe nozaraina ho ampahany anankitelo ny faritany ny tanin'ny Madagasikara zany ary zay ny tena azo lazainy hoe lôjika indrindra. Ny faritra atsimo dia mifaritra afovoany dia mifaritra avaratra. Zay ngeny tena lôjika indrindra amin'ity Madagasikara ity e. Satria amin'izay fotoana izay ny faritra atsimo sady manana voatany, manana sisin-dranomasina. Ny faritra voatany zany dia Tomasina, Antananarivo, Mahajanga. Zay ny tena lôjika. Dia mba samy mahazo morontsiraka avokoa tsika menakavy. Dia ohatra zany ny triangle du nord zany no faritra avaratra. Fa tailanin-dralahy ilay resaka zany hoe miresaka ianao dia amboamboarin-drareo araka ny fomba fahitany azy ny atao hoe resaka ataon'ny mpanohitra. Zany angeny dikan'ny oraso marimaka amin'ny teny hoe ianoy ny mpanohitra e, tsy mihaino ny mpanohitra nareo fa mandika vilana ny ataon'ny mpanohitra. Tena ataony ny fanjakana. Ary zay no mahasimba ny firenena. Rehefa miresaka angeny mpanohitra hoe ho amboarina ny lalam-pirenena, tokony ho amboarina ny lalam-pirenena eto Madagasikara 10,000 kilometatra zay nisy tamin'ny andron'ny vazaha ary notohizan'ny dadabe Tsiranana. Dia mazava ny tiany mpanohitra tao amin'izany satria mahafantatra ny mpanohitra amin'ny teny fa hoe ahoana ny fomba amorina ny volam-panjakana eto Madagasikara, ahoana ny fomba anaovana négociation amin'ny bailleur de fonds classique. Fa tsy hoe andeha anondrana tsokosoko volamentsika, tsy hoe andeha taterinareo totolotolo ny harem-pirenena dia iny zavatra ambadika iny no anaovanareo amin'ny fiainam-pirenena. Mahamofady zany ary ny firenena no latsaka katerena amin'io ataonareo io.
satria io raha fa mitotongana raha ny vola malagasy amin'izao fotoana izao efa mandilatra kely ny 5 000 ariary ny FMG amin'izao tsika amin'ny teny izao. Inona raha ny zavatra atao ary fantatritsika fa efa mianatra ny eo ataonareo io daholo ny fomba fiatsiky ny teratany malagasy rehetra zay matahotra anareo, matahotra amin'ny fomba fitantananareo dia manjara lasa manao sikisiky ny be dia be amin'izao tsika amin'ny teny izao any amin'ny marché noir anie izay misy devise zay tsy lany laniny manao concurrence amin'io banque centrale io dia milaza aminareo efa mihoatra ny 5,000 5,000 ariary ny FMG amin'izao tsika amin'ny teny izao. Ny vola malagasy ny tiako resahana amin'izay lafin'izay ny dikan'izay zany a dia mampiana-dratsy nareo reo, mampiana-dratsy ny vahoaka malagasy zany a io fanjakana io. Ary eto dia misaotra manokana ny commune Morarano Atongona ny any avarabohatra faharetana rehetra iny zany a fa tsy mitsahatra tena samy mitondra radio avokoa ny olona mandeha ny atsaha amintsika amin'ny teny izao hiara ny tsindry azo lena mantsy ry zareo eny ary mbola nyrafozan'ny président république indray mamely ao anatin'izany fanilikilihana ny mpamboly malagasy a eny amin'ny fatry Mertzy Atosika iny. Eny Mertzy Atosika izay ambara fanamboarana ilay tanamasoandro vaovao efa toeran'ny olona sady nareo satria tsy mba mahalala fomba, tsy mba manao fiarahamonina, tsy mba mahafantatra an'izany atao hoe sotoavina malagasy zany fa avy hatrany dia manao didika zafy lehibe dia milatsaka fotsiny izao dia miditra mahamely ny vahoaka malagasy a manoloana ny zavatra atao eto amin'ity fiainan'ny firenena ity. Ny zavatra atao eto amin'ny fiainan'ny firenena tompoko a dia afantaritsika fa misy fenitra arahany. Ny fenitra voalohany a dia ny fenitra manaraka ny lalàna iraisam-pirenena zany anie nanaovana n'io lalàna io hoe ny voalohany indrindra ny critère takina amin'ny lalàna atsangana dia ny universel, mba manana caractère universel ny lalàna atao eto Madagasikara. Isika anie manao n'io lalàna io dia mihevitra fo isika ihany no isika dia tsy mirarahana zany fenitra iraisam-pirenena zany anao lalàna renao araka ny fanapahan-kevitra raisin'ny président république fa angato tonontononina fotsiny ohatr'izany ny resaka tenenin'ny renjato hoe 5,000 kilomètre io ihany no eken'ny banque mondiale dia ny 50,000 kilomètre tsy maintsy tokony atao a tokony anaovana ny décentralisation sy ny etsetretsetra. Ianao anga manana ny amidy amin'izany mila jerena ny amidy aloha vao miady varotra ny dikan'io le hoe anamboatra lalana 50,000 kilomètre eto Madagasikara io mantsy a dia fantatritsika fa andeha hanrobaka ny lanjan'ny toekarena malagasy ary rehefa robaka ny lanjan'ny toekarena malagasy a dia fantatritsika fa ny vola malagasy mitotongana ary rehefa mitotongana ny vola malagasy a dia mitakidy-trano ny eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsy moramora ny miaina ny hoe lanjam-bola miotsaka io e tsy nareo ambony eo ange ny iaran'izany fa ny olona 520 tapitrisa miaina eto Madagasikara no iainan'izany iaran'izany ary hita amin'ny fitantananareo anie zany mahatoa zany ny jirama tsy mahavaha olana ohatran'io a dia satria raha hafa ny zavatra atao tratra ny détérioration de terme de l'échange tsika zany hoe ny vola eto Madagasikara zany a dia totofan'ilay fanafaranetana avy any ivelany a nefa tsy misy ny fandrindrana ny vola anatiny a dia io tsika zany io fa tratra io amin'izao tsika amin'ny teny izao zany ny terme teknika tokony ho resahana ao anatin'io gouvernement io fa tsy hoe anao fahoany hoe zany ho ny fanehen'ny mpanohitra zany izy ndrenjato sy miteny an'izany a ndrenjato matoa miteny an'izany dia mahafantatra any anaty lohany ihany hoe inona ny zavatra tokony ho atao rehefa andray andraikitra eo anivon'ny fiainan'ny fanjakana zao zay mikororoka zay nga manoro hevitra anareo zany aloha zany ialanao anatinareo mihitsy tsy manoro hevitra anareo mpanohitra fa ataoviny ianareo ary aza manohitra mpanohitra dia zay ndray zany ny dikan'le aza manohitra mpanohitra enoy ny mpanohitra aza manantena ininona ty aminay a zay tsy hanoro hevitra anareo zany mihitsy satria tsy mahay nareo dia avelonareo hitan'ny vahoaka eo zany hoe tsy mahay nareo ny olona nge efa meno an'ity miara-manonjy ty avokoa e hatrany mahajanga mamoaka bafle olona vany no miteny an'izany avoaka dia samy meno an'io avokoa ny olona any amin'ny faritra atsimo atsinanana ny province Tananarivo ray manontolo
dia mitohaka amin'ity raharaha ty ndikan'izany naomby zany ny fanentanana nataon'ny mpanohatra ary matonareo miaiky volana oatra zany hoe ianoy ny mpanohatra mahafantatry nareo io matonareo miazakazaka avokoa na ministra na gouverneur na iny mandeha manaratsy tsy manaratsy moa zany nareo araka ny fomba filazany rasomaromaka azy a fa milaza hoe manentana ny mpiara-misaika aminareo a mba hienon'ny fanoerana ny dikan'izany a resinareo marina zany ny teninay eto manao hoe ianareo reo nge fa vitsy anisy e raha ohatra ka ny expression démocratique farany natao averinay foana zany raha ohatra ka ny expression démocratique farany dia constitutionnellement aty aminay zany a ny lehibe mpanohatra constitutionnel zany fa tsy hoe misy olona andeha isolatsolana fotsiny tahaka ny nataon'ny vice président ny sénat zay mbola tsy lany akory mbola tsy taverika hoe mbola tsy misy zany sénat vaovao zany satria ny atao hoe sénat vaovao a dia misy ny fivoriana ataony momba ny fananganana bromaharitra izy efa nanamboatra ny bromaharitra ny fianaratsoa dia ahoana raha ny dikan'izany raharaha zany dia kitanytany ohatran'izany ny zavatra atao amin'ny fitondrana amin'ny fiainan'ny firenena dia tsy mandeha ny raharaha amin'ny firenena nga ianao raha nafatra engin be dehibe sy ny etsetratsetra dia hoe ho afabizaka ny vahoaka malagasy ny vidin'ny engin am'izao tsika amin'ny teny zao a raha ohatra tamin'ny andro ny era jonarymampianina ny vidin'ny engin tena amin'ny sinoa reny le bulldozer tena mazava tsara reny a 300 millions de francs am'izao tsika amin'ny teny zao efa mandilatra ny 1 milliard 500 inona zany ny dikan'izany eo amin'le fomba fanatanterahany-raharaha fa nareo moa tsy fantatra ny tena fandehany ava izy io vola io afahana nanafatra an'ireo engin be dehibe reo ava izy io tokony manazava amin'ny président ny république hoe reto vola mividanam-bary reto vola mividanana engin reto a dia mivoaka tao amin'ny kitapom-bolam-panjakana zao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana tompoko no mamaritra fa misy fividanana engin eto Madagasikara volan'izy io dia zay le zavatra manahirana eto amin'ny fiainan'ny firenena lasa akinafinafina lasa hitsihitsin-dalana lasa manao tao foana eo amin'ny fomba fitantanana ny raharaha-pirenena dia sahirana zany ny vahoaka malagasy tsy nareo any sahirana fa mivahoaka malagasy jere za toy izy amin'reto fomba fanao an'le fandrafetana an'le bromaharitry ny sénat dia manao ampimamba fotsiny zao satria misy olona tena mahery vaika mpanohana amin'ny fanjakana ony olona akaiky tena akaiky molitra any amin'ny faratapony any manohana an'ireo olona mibodibody toerana ao anatin'io sénat io a no tsy azo tenenina mihitsy tsy azo tenenina mihitsy eto amin'ity Madagasikara ity fa raha vao miteniteny an'izany a laniny kisoa dia manahirana zany ary tsy mety zany tsy hanareo ny firenena tompoko fa ny firenena dia atsika menakavy a ary ny vola rehetra mihodina eto a dia volam-bahoaka repoblika ny jerefantsika eto a ny atao hoe repoblika averina foana zava-bahoaka ny dikany tompoko ka rehefa zava-bahoaka zany natao a dia mba miaraha amin'ny olona le mba manontaniany hevitry ny olona mba ataovy ny fomba tokony atao hoe inona ny zavatra tena tokony atao eto amin'ity fiainan'ny firenena ity fa raha mbola andeha ienoenona eto nareo tsy mahazo hevitra ao mihitsy nareo tsy mahazo hevitra mikororoka ny azonareo satria misy kororoanako ngatsika mamorona ny zavatra resahany eto ange dia tena raha vitanareo ny manomboka ny hoe lalana eto Madagasikara io dia zay ny fahafatesan'ny malagasy ray manontolo satria tsy ho zaka ny fidangany vidim-piainana eto Madagasikara eto tsy nareo nge ny mametra an'izany e tsy nareo fa ny fiarahamonina iraisam-pirenena mametra ny vola ny lanja ny vola eto Madagasikara raha isika ve no mametra ny vola eto Madagasikara tsy aloha natao hoe raimbolanja égal 1 euro fa maninona rio no 1 euro égal fa 25 000 francs satria tsy isika mamaritra azy ok zany azava aminareo so tsy hainareo ndray mantsy le izy dia lasa problema manamboamboatra vatana fotsiny eo nareo tsy misy zavatra azo atao indrindraindrindra eto amin'izao fotoan'izao ny FMI ary rehefa eto ny FMI dia andrindra ny atao hoe cadrage global ny toekarena malagasy izy efa eto amin'izao fotoan'izao ny avy any amin'ny Interpol sy ny CIA ireo tompoko tsy andeha hoe anafay amin'ny vahoaka malagasy no atongavany eto fa andeha hitsipona ny tsy fahaizanareo reo
anisan'izany ny fanonranana volamena tsokosoko eto Madagasikara zahay ahina am'izao tsika amin'ny teny zao a fa misy vola be dehibe matonga mandroatra be ohatran'io io PIB na ny arikarena fobe anatin'io a de satria zany a misy vola fantatry ny olona tsy fatapeviana manondraka ny tsenam-bola eto Madagasikara de mandroatra le vola malagasy ary rehefa mandroatra ny vola malagasy a de io tsika fa mitakidy trano am'izay zany a ny isanisa tokatrano a ary zay no mahatonga n'io vary io midangana be ohatran'io a zay no mahatonga ny zavatra rehetra atao eto Madagasikara tsy manjarijary aizany mbola misy an'izany hoe andro alahady de tsy lany ny henakisoa tsy lany ny nombo tsy lany ny poulet de chair eny amin'ny étalage rehetra valo alina ianao mbola mahita mpivarika ena-vo amin'ny andro alahady misy dikany ange zany de am'izao fotoana zao anao milaza hoe mitondra 7000 tonnes zay mitondra anina de ho fe 16000 tonnes io tsy le 16000 tonnes 7000 tonnes zava-dehibe ohatra inona ny vidananareo an'io vary io ahafahana manao calcul mba tsy hinana mambolony ny voaka malagasy manoloana ny zavatra atao hoe any anatin'ny voamadinika zay anaovanareo propagandy ary tsy propagandy ny problema tsy manana problema mihitsy ny propaganda raha ny herin'ny ty miara-manonjy ty satria zany mantsy mba feofeo mandeha hoe matahotra propaganda reo hoe matahotra ny fifidanana amin'ny 2023 fa nga tafapetraka amin'ny 2023 nareo raha ohatra ka izao zavatra ataonareo zao no tohizana misimisy tadidio fa eran'izao tontolo zao de mietsika ny olona satria ny fihetsehana eran'izao tontolo zao any Rosia any a Georgie any a Tunisie any a zay alenao rehetrrehetra de mietsika ny olona satria nahoana mitamatama mpitondra tsy mahay miaina ao anatin'ilay Covid-19 ary mihevitra fa hoe afaka anao zay tiany atao manoloana n'izao ame ny raisam-pirenena zao tsy zany tompoky ny fandehany tsy zany ny fandehany ary tsy mila ongana akory nareo fa tena miongana ho azy araka ny tenin'ny Fidèle Razarapera mazana satria tena mandeha makany amin'ny famoretam-bahoaka ny zavatra ataon'ny fanjakana am'izao tsika amin'ny teny zao tsy mahatakatra voamadinika tsony ny olona ary rehefa tsy mahatakatra voamadinika ny olona de tadidio a fa efa akaiky ny fetra ny dikan'izany rehetrrehetra zany iza ny andry an'izany 2023 zany raha ohatra ka mitofezaka ny kibo ange tsy mba lamosiny ary tsy mahafantatra n'izany mihitsy ty fanjakany ty hoe ny fahantram-bahoakany dia misy fetrany ary io vahoaka mangingina io a dia maso cyclone io matoa izy mihematra atrano deko atraiza mame afatra fa tena mety ny miara-manonja de asakasakareo Maxime dia faly miarabantsika rehetra ary manatitra zany araby zany amintsika rehetra miaino manaraka tokoa ny fandarana miara-manonja amin'ny TNUD fantatsika loatra fa dia tena mahaliana anareo rehetra satria eno ny afatra zay ampitainareo tokoa na ny manodidina n'Antananarivo na ny amin'ny faritra na eo ihany koa manerana n'izao tontolo izao tsapa tokoa sy re satria marary ny fiarahamonina malagasy marary ny firenetsika ary voalazan'izy migala nandray fitenenana talohako teo dia zany rehetra zany ange de olana ara-pitantanana ara-politika eto amin'ny firenena ary tsahivinay foana ho anay mpanohitra de ny hoe io tsy faiza mitantana ara-politika io no mahatonga ny olana ara-sosialy no mahatonga ny olana ara-ekonomika eto amin'ity firenetsika ty ary miverimberina io tsy fahatakaranareo ny lahara-pahamehana eto amin'ny firenena io satria ianareo maniditsidina taitaitra taidrinao ny mandroatra de avy hatrany de manonona ny tsy tokony hotononona kanefa fantatra fa tsy ho vitanareo akory ao anatin'ny fempotoana hitantanana an'ity firenena ity raha izy koa ohatra lay makasika ny fanambarana nataon'ny filohan'ny repoblika tany Tamatavy tamin'ny asabotsy lasa teo dia mitonona moa ny filohan'ny repoblika ny amin'ny antsy mbola nisy mihitsy fanjakana ka nitondra fampitaovana vaventy toy izao hoentina manatsara ny fivezivezen'ny olona eto Madagasikara de gaga ihany ianao satria tsy ianao rery no nitondra teto fa nisy filohan'ny repoblika maro teto
efa nanao an'izany dingan'izany ihany koa mba ahafahana manome sitraka ny faritra roambyroapolo teto Madagasikara. Nanao an'izany Rajona Romampianina, nanao an'izany ny filoha Marikaravalomanana, nanao an'izany ny filoha tamin'ny repoblika voalohany fantatritsika loatra zany. Ny tena olana amintsika rehefa miresaka volam-bahoaka, ilay voalaza ny ndrenjato teo hoe zava-bahoaka repoblika angeny resahantsika eto fa tsy raharaha tokantrano na épicerie fa volam-bahoaka no resahantsika eto. Ary zany volam-bahoaka zany misy lalàna mifehy azy re tompoko, fa tsy hitsakitsahanareo miverimberina ny lalam-panorenana, hitsakitsahanareo ny lalàna ny teti-bolam-panjakana dia mahita loha ranombola hafahafa ianareo hoentinareo manafatra fitaovam-piadiana indray androany. Zay tsy voafaritra kory anao anatin'ny teti-bolam-panjakana 724 24 224 tamin'ny fotoana inona ary zany nanafarana nytony fitaovany tony tsy ny fahatongavany akory ny olana fa ny fomba atongavany sy nanafarana azy. Inona no marina ao anatin'izany manoloana ny lalàna. Misy ny teti-bolam-panjakana zay ekeny rehetra fa tsy maintsy mandalo eny anivony ny antenimiran'ny pirenena, eny anivony ny antenimiran-dolona mba ahafahana mantatr' izany. Io lay mahatonga anay miteny hoe ianareo dia manao ny atao hoe pilotage à vue. Taitaidronono mandroatra dia andeha hanao an'izao indray isika. Taitaidronono mandroatra dia andeha hanafatra varitra indro isika. Nefa ny atao anatiny aza raha mahakasika ilay programma natolotra ny filohan'ny repoblika hoe velorano 3 dia ao anatin'ny roa taona dia miteny angenao fa hoe hoarenina ny famokarana eto Madagasikara ao anatin'ny roa taona arenao neno ny teny fa tsy hanafatra intsontsika afaka roa taona dia mahagaga fa tonga ny asabotsy dia mbola manafatra ihany tsika vanjotsinjo. Dia inona raha marina amin'izany zavatra teneninao zany? Teneninao ny mpanohatra fa mpandainga. Nefa ianao nge no mitondra lainga eto amin'ity firenena ity. Teneninao fa hoe ao anatin'ny roa taona dia tsy manafatra tsony Madagasikara ka ianao io mbola manafatra. Inona ary zany? Zany ve ny eritreretinao fa zava-bahoaka? Zany ve ny eritreretinao fa repoblika i Madagasikara? Zay tianao atao zany no atao eto. Isany tsy mahalala fa io fomba fanafarana vary io na anangana orinasa-panjakana ianao na iara-iasa amin'ny mpanafatra ianao eto Madagasikara dia tsisy tsy mahalala an'izany re nandritry ny taona maro fa firaisana tsy kombakomba amin'ny fanjakana sy ny mpanafatra no anafarana vary eto Madagasikara. Na 200 000 tonnes aza ny gapy dia tononona ho 400 000 tonnes na inona ho business ny fanjakana fa maninona raha ohatra ka ny eritreretinao fa ao anatin'ny roa taona dia manafatra tsika dia nataonao zany ny fotodrafitrasa tandrify an'izany rehetra na reninao aloatra na reninao be voay na reninao maro voay na reninao ny faritra rehetra azo volena teto Madagasikara re tompoko raha toka ny eritreritra an'izany tombontsoa iombonan'izany ianao dia gaga tsika dia ireto ny fitaovana fa tsy maintsy mahavita 200 ka hatramin'ny 500 sy 200 kilometatra lalana amboarina any amin'ny faritra. Dia nga tsy mipetraka tsony ny lalàna mahakasika ny ase marché public eto Madagasikara fa nga tsy mipetraka indray zany fa atao en régie daholo indray zany ny asany dia volinona zany nomenan'ny faritra teti-bola aiza zany rehetra zany tompolasy tompovavy ny tenenana amintsika hoe ity fanjakana ity dia manatao foana satria maharary mahavesatra ny tenin'ny mpanohitra amin'izao fotoan'izao mahakasika ny tsy fahaiza mitantana dia atao avokoa ny famonoana afo maro samihafa itenenana fa miasa amin'ny fanjakana dia manao azafady ny tenin'ny fitondrana amin'ny hoe tsy misy tsony zany fidinana an-dalambe zany fefa nilozan'ny toetrandro zany dia miteny ny fitondranana amin'ny raha nohatra nareo dia mandrasa fifidianana dia miala tsimy fa voalaza ny lalam-panorenana ao amin'ny 10 fa zo fototra nanany olo-pirenena ny maneho hevitra nataonareo zany tamin'ny fotoanandro ny komaninona ny tsy azonay atao ankehitriny miala tsiny tsisy zavatra niova teto fa ny teneninareo no ataonay izao dia miala tsiny fa tsy misy tsy ambany lalàna eto tsy misy ambony lalàna eto ka tamin'izany nareo afakananao dia zay tsy afaka manao fa anehoan-kevitra ankalalàna zany ary zonay zany tsy emoranay zany
irsonay atrany zany isotomanay rehetrany amin'ny hoe tsy miendrika an'izany ny vahoaka malagasy 30 tapitrisa am'izao tsika miteny zao tsy miendrika ny kilangalanga ara-pitatanana tsy mendrika ny tsykombakomba ara-pitatanana ka ny tompontsoanareo ihany no ambony fa ny tompontsoa iombonana dia ahatakalonareo ny raharaha golden gate dia tsy mety zany vatotsinjo afaranareo rehefa aveonareo miangatra amin'ny fakitra kombikopolo zay atahoranareo ihany ny totofanareo satria zay manko no antony dia ny hoe Taninarivo rehefa Taninarivo no mivondrona dia manahirana anga Taninarivo rery zao no mivondrona Madagasikara ray manontolo no miaraka mivondrona tsy manaiky itsony zao fitantanana kitoto ataon-drajoelona zao mialatsiny zany ny zavatra misy iainana eto amin'ny firenena afa ny tenen'ny vavanakao afa ny ataon'ny tananakao kapitso mazava ho azy raha mitsangana zay mpanohitra ny amin'ny hoe tsy azo ekena tsony izany fomba fitantanana miverimberina zany tsy vaovao io araka ny teniny solombavam-bahoaka Fidèle Razakapera teo efa nampitandrina hoe tandremo hoe tsy ho voafitaka tsika menakavy fa afa ny tenen'ny vafa afa ny ataon'ny tanana dia io tsika miara mizaka azy tsy any nefa ny olana fa ny olana dia zao tsy azo ekena intsony ny anoizana ny fitantanana ny zava-bahoaka hoy toy ny eritreretina ny fananany teny dia miseho avokoa ny skandale maro samihafa io ny jirama zay mbola anteriteriny etony fa erreur de calcul ninonino tenen'ny filohan'ny république ny amin'ny hoe atsarao ny tolotra ka le tolotra mihitsy ange no misy erreur de calcul kinona no azo antenaina amin'izany ny azo antenaina amin'izany dia tsotra mametra pelana satria dia voafitaka ny malagasy mba misitraka herinaratra sy misitraka rano eto amin'ity fa angalaranareo izy angalaranareo nandritry ny taona maro izy dia amenareo milimiliara indray ny mpamokatra herinaratra dia volam-bahoaka zany zava-bahoaka zany izany no mahatonga anay mpanohitra amin'ny teniny hoe ny fanoherana ataonay dia fanoherana mandeha makany amin'ny tompontsoa iombronana ho an'ny tompontsoam-bahoaka tsy misy afa-tsy zay no antom-pijoronay dia io ny jirama raha malala fa dia fatiantoka tanteraka fatiantoka ho an'ny fitondram-panjakana fatiantoka ho an'ny vahoaka malagasy fatiantoka ho an'ny isam-baravarana satria mba eritreretiny fa mahazo rano fisotro mahadio izy raha pitso kanefa dia mihidy mandritry ny folora fa ny ambin'izay no mba misokatra amin'ny alina ngely retsy Antananarivo manodidina makarano amin'ny ray ora marainy dia so dia mba tsy rariny so dia mba tsy mety zany tsy maintsy mifo amin'ny telo sasany maraina ny sasany mandeha matsaka dia efa filarana bidon tsy latsaky ny 100 000 ny amin'ny tobim-pamatsin-drano anankiray tsy rariny zany tsy mety zany zavatra ataonareo zany izay no mahatonga anay ny amin'ny hoe tsy azo ekena ny fomba fitantanana toy izany fa rehefa miresaka zava-bahoaka dia misy programa mazava hatreto tsy teraka amin'ny PEM programme général de l'état ny validénareo tamin'ny fotoanandro no raisy ny antenne meram-pirenena sy ny antenne meran-dolona fa inona tamin'izany no tanteraka dia ilika nga gouverneur any amin'ny covid mialatsiny ny covid aza ny tokony ho tombony anareo fa anareo nanao zavatra maro fa noho ny tsy fahaizanareo dia tsy hainareo nanarahoratra ny vanim-potoana ahafahana nanao zavatra zany ny zavatra misy sy mitranga dia zao nareo no miteny dia misaotra amin'ny mpanohitra zay le natonga ny teny tamin'ny zoma lasa teo ny amin'ny rehefa ny fanjakana no manohitra ny mpanohitra dia fanjakana efa ravy izay efa tsy hitanitsony ny ametrahany tongony efa tsy hitanitsony ny lalana ivoany miazakazaka indray izy mivoaka ny Dubai mamony ny afo ny Golden Gate dia eto zay dia miteny avoay ny marina fa na misy 12 ny sambory ny Pâques 12 indray izy zao amin'izao tsika miteny zao dia rehefa tsy mivoaka hoe iza no tompona andraikitra voalohany ary tsy afa miala amin'izany nareo fitondram-panjakana dia tsy manaiky ny vahoaka malagasy fa tsy maintsy apotra izany raharaha zany tsy maintsy atsikafony zany
satria dia ny harem-pirenena no lavana mandritry ny fotoana marobe eto ary dia tsy mieritreritra fa tsy zay anareo ny mampatanjaka anareo ahoana moa ny fomba anananareo 185 millions de dollars anaovana fifidianana tamin'ny fomba oviana tsisy tsy nafantatra ny nengana Andriamatora Joelina fonizy be ny tanàna na Antananarivo tamin'ny fomba ahoana ao anatin'ny firy-taona no anananareo 185 millions de dollars anaovana fifidianana dia mbola izay indray ve nieritreretinareo atao amin'ny raiky amby roapolo amin'ny 324 tsy misy 324 zany eto ny hiatrehana fifidianana ary zay mpanohitra dia aloha azava tsy matahotra fifidianana izahay fa io fomba mamoetra taonareo amin'ny fifidianana io ny tsy andraisanay anjara amin'ny fifidianana mialatsy indrindra fa mamaly anjany zay asivy fifidianana nge zao aty aminay nge ny olom-pirenena rehetra no mitodika raha izao no misy fifidianana lehibe ny fatra mialatsiny afa ny 220 an'ny mpanohitra mialatsiny afa raha izao nareo nanao fifidianana filohan'ny repiblika mialohan'ny fotoana lasa ny mpanohitra zany na izy ho kandidana eto na izy ho kandidana eto satria leo an'izao ataonareo zao ny vahoaka malagasy aleo fantatra reo mpitondro zany ny firaisana tsy kombakomba misy eo aminareo ao ny tsy feritreretanareo afa tsy ny tompontsoanareo ihany zany no mahaleo andra-malagasy ny tsy fahaizanareo mamaritra ny lara-pahamehana ho anay ho an'ny vahoaka malagasy tsirairay avy izany no olana ny tsy fijerenareo ny mpitatitra izany no olana ny tsy fijerenareo ny vidin'ny solika eto Madagasikara izany ny fototry ny olana raha tompona andraikitrynareo dia ny eritreretinareo ity vidiny herinaratra ity raha vo nitsofoka taonareo fa raha mba misy azy orinasa vonina iara-iasa amin'ny Madagasikara raiskoatra saofika maninona ny mbola tsy atao ny fifanarahan'ny fanjakana saofika amin'izao tsika amin'ny teny izao fa mivarotra 5 cents 6 cents zany orinasa zany amin'io famokarana herinaratra io 185 mégaoctane ho vokariny fa tsy mety aminareo satria maninona tsy azahoanareo zany ny fototry ny olana raha miresaka jiramatsika tsy azahoanareo le raharaha dia tsy avelanareo anompoka ny tetikasa na dia tetikasa efa voasony tamin'ny andro ny herajonary mampianina azy zany ny olana ara-pitantanana eto amin'ny firenetsika ka tsy izay ny matahotra fifidianana mialatsiny fa zay vonina hiatrika fifidianana raha tsy misy ny doublon zay vonina hiatrika fifidianana raha mazava ny lalam-pandrenana sy ny lalao irosotsika zay vonina niatrika amin'izany raha toka mieritreritra ny tompontsoa iombonana ny mpitondra fanjakana eto amin'ity firenetsika ity dia lazainareo fa anao indray nareo no toroty tonononareo daholo io rehetrarehetra io satria ny tahotrareo goavana indrindra dia ny fanoherany vahoaka malagasy ary efa tonga amin'izany izy zao miaino anay rehetra izy manaraka anay rehetra izy ary mankahery anay rehetra izy manoloana an'izao fijoroana ho an'ny tanindrazana dia aloha azava tsisy mibaiko izay rehetrareto fa ny fitiava-tanindrazana no maniraka anay ny fitiava-tanindrazana ny mampijoro anay toy izao satria tsy azo potipotehana sy ravaravaina toy izao Madagasikara ary tsy anareo rery io atsika rehetra io ka aoka ao anatiny zay atsika rehetra zay no fomba fiasa sy ny fomba fijery iombonana manoloana ny fampandrosoana ny firenetsika eto amiketo fanindra zafy-manantany tompokilasy tompovavy zay indray no anjarako fa mety mbola miverinao ihany efa aveo fa dia miaraba ary ameko anao avy hatrany ny fandraisam-pitenenana faniry raha zafy-manantany manatitra ny araba amin'izao maraina zao ary dia efa nateriny namana teo moa zany ny firarintsoantsika ho amin'ity herinandro vaovao tia miaraka amin'ny radio miara-manonja ary dia manonja ny Madagasikara ray manontolo tokoa Guy Maxime satria dia ny tatitra hazontsika dia marobe ireo distrika sy commune zay efa mibranché tanteraka ao anatin'izao miara-manonja izao ary dia mandray ny vaovao zay zaraitsika ary miara mamakafaka amintsika zany ny zava-misy zay aina amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao ary dia mafaly izany satria dia matsiaro ho tompon'andraikitra ny vahoaka malagasy fa tsy lay vahoaka nkila baotsonina vahoaka zay nampiainana tao anatin'izay kilaingalainga zay nandritrin'izay rotaona izay rehefa
miaino ny fitondram-panjakana asika namana Gimaxime nandritry ny faran'ny herinandro tonga amin'izao fiandohan'ny herinandro izao dia tsapa fa sahirana le fitondram-panjakana ary mitady lalana ivoana amin'ny fomba marobe ary dia manao izay famonoana afo izay ho an'ireo tompona andraikitra ao anatin'ny fitondram-panjakana fa miezaka ihany koa ny mpitarika na ny filoham-pirenena manao izay hisarihana amin'ny mason'ny vahoaka hoe miasa ny fitondram-panjakana dia reny hitantsika tamin'ny Tomasina reny efa nyresahanao teo nyresahany namana teo zany resaka rehetrarehetra zany fa hanaovantsika précision ihany araka izay fahitana amin'ny lafin'ny fanadihadiana sy nyfizotran'ny vaovao raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao raha mihaino ny fanazavana avy any fitondram-panjakana zany tsika satria dia tena mihaino ity radio miara-manonja ity ny tompona andraiky mpanjakana samihafa sy ireo mpanohana azy dia ny zavatra voizina izay tsy ananana argument makaty amintsika dia hoe mamafylainga isika manelitsao isika ary dia mamboly fanakorotanana mampalahelo zay teo tsaina zay satria raha ny zavatra nyresahantsika teto amin'ity radio miara-manonja ity ane dia azo lazaina fa lakolosy fanairana avokoa azo lazaina fa famerana ampahabe maso ro zavatra any ambadika any ao anatin'ny raha mafana ka natao zay ampahafantarana an'izany ho an'ny vahoaka satria izay no asan'ny fanoherana izay no asan'ny antoko politika izay no asan'ireo vondrona politika samihafa dia nitondra an'izay hoe fanaraha-maso ny fiainan'ny firenena izay ka raha mbola misy zavatra tsy milamina raha mbola misy zavatra kinafinafina any ambadika any sy zavatra hafahafa dia ny mpanohitra dia tsy mena mikosomaso miresaka izany rehetrarehetra izany miresaka nareo fa ampo zay ny resaka fanonganam-panjakana oka zay ny etsy bahoaka fa tsy zakan'ny firenena ore olona fa rehefa ianareo no nanao azy tamin'ny fotoana nanaovanareo azy zay tsy eritseretin'ny mpanohatra amin'izao fotoana izao zany fa ny asan'ny mpanohatra amin'ny fizarana ny vaovao sy fampahafantarana ny zava-misy zay tokony ho fantatry ny vahoaka enina amby roapolo tapitrisany ataon'ny mpanohatra zay miara-manonja amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny mpanohatra ny vahoaka satria mahatsiaro fa efa tsy rariny ary tsy zaka ny zava-misy dia kobokobon'ny marina sy ny nataonareo tany aloha ianareo satria tokoa rehefa dinihana ny tantara indro ny hidina an-dalambe angenareo vao nahazo fahefana e 9 zany nanao autoproclamation nareo teo ambojatovo nidina teo amin'ny 13 mai nilaza Andriamatoa Rajoelina fa vonina hitondra ny tetezamita ary dia nitondra ny ACT tsy naharitra ny anareo taty amin'ny 2018 2019 fa nanao an'ireny hetsika reny nareo ary nisy an'ireny faty olona reny nidina an-dalambe nareo indro nanao hetsika samihafa nareo dia kibokoboniny zava-misy sy ny nataonareo nareo dia verinareo fa ny mekanisme ataonareo no ataon'ny fanoherana amin'izao fotoana izao dia milazanareo fa io fa kitihana ny mpianatra e kitihana ny eny anivon'ny secteur amin'ny fampianarana ny syndicat samihafa ny mpitatitra sy ny rehetrarehetra fa zay le mekanisme nampiasainareo zay ny verinareo fa nitarihana sy nampiasonana ny vahoaka an-dalambe dia aty amin'ny fanoherana amin'izao fotoana izao milaza marina nareo no kibokoboniny zavatra nataonareo tamin'ny fidinana an-dalambe indro teneno raha nahazo fanjakana amin'ny fomba ara-dalàna Andriamatoa Andry Rajoelina fa indro no hidina an-dalambe izy vao nahazo fanjakana indro ny hidina an-dalambe izy vao nahazo fanjakana ka ankehitriny nareo matahotra amin'ny mekanisme hoe io mekanisme nataontsika io sao dia io nandoany amin'ny mpanohatra amin'izao fotoana izao dia io mahatonga anareo mamono hafa dia miantso nareo arovon'ny fanjakana dia rehefa maneho hevitra nareo dia miteny amin'ny mpanohana anareo amin'ny lafin'ny fanetana anareo hoe misy tsy maharaka ny dian'le filohan'ny repoblika normal zany le filohan'ny repoblika manao 10 miempitrako ny sasany manao 10 efa makany aloha le filohange miempitra e tao anatin'ny 2 taona izy milaza fa mahatsy 4 mégawatt ny jirama 2 mégawatt zao ny tany Tomasina fiarahana amina partenariat public privé 2 mégawatt monja amin'izao fotoana zao tsika mbola misitraka an'izany 1 euro zany 4700 nefa ny filohan'ny repoblika rehefa nanao any déclaration de candidature dia hoe tsy rariny loatra 1 euro hoe 4000 ariary miemitra ianao e ny vidin'ny lasantsy ny tolotra ny jirama any Tomasina ianao miteny fa atsarao aloha ny tolotra vao mampiakatra facture Andriamatoa filoha atsarao aloha ny vidim-bary vao manamboatra kapoka zany ny ilain'ny vahoaka zany ny andrasany aminao
aza miemotra ny lalanao fenao ne miemotra e tarafy ny vahoaka amin'ny fomba mampanao an'izany ka tsy aty amin'ny fanoherantsika no miana-kendry amin'ny lafin-javatra ohatran'izany miresaka fanonganam-panjakana nareo ianareo ara nanao ireo raha diplomatika amin'ny fomba fahitanareo ny fiaina amin'ny firenena raha iverinareo fa tsy mariny zany nataonareo tamin'ny fotoananareo ary mbola mampime ny zavatra ataonareo rehefa manonga-panjakana misautaoko proclame ho an'ny Guaidó tany Venezuela dia avy anareo manao fanambarana fa manohana ny zavatra ataony ho an'ny Guaidó lay filoha ny antenimera-pirenena tao Venezuela ny contre Nicolas Maduro nanonga-panjakana neny ho an'ny Guaidó fa mety aminareo zany ary nareo tsy mahay manao ny lecture diplomatika sy ny lecture internationale anareo ka tafajabaka amin'izao fotoana izao dia asa zao zay fomba famindranareo fefa miomva ny patron politique eran-tany nanomboka tamin'ny larobia teo taroan'ny Joe Biden tsy rehefa nareo ka ny antsika dia tsotra ny asan'ny fanoherana dia ataon'ny fanoherana arak'izay fomba fahitany zava-misy ka mampafantatra amin'ny vahoaka malagasy fa zao ny fomba tsy ara-jarina hitondrany ny firenena hitondrany mpitondra ny firenena zao nareo dia miresaka vary 7000 tonnes dia hoe afaka 510 andro dia misy 8500 tonnes ndray ho avy 15500 tonnes raha adiko zany dia 15 500 000 kilos ary raha zaraina amin'ny fianakaviana hoe 10 kilao isam-pianakaviana dia 1550 fois fotsiny ene zany ary raha zaraina amin'ny mponina raha ataontsika fois 5 en moyenne zany 7 750 olona zany alors tsika manana amin'izao fotoana izao 26 millions d'habitants zay tena chiffre exact officiel aloha amin'ny RGPS mbola andrasantsika dia izany ve ny amin'ny vahoaka malagasy nisy trano reny ary amin'ny fizarana vatsy tsindrokely io mbola hainareo manodina azy ahoana ny atenaina amin'ity vary resahanareo ty ary raha jereva n'izay hoe 10 kilo zay par foyer zay vary 3 andro ane zany 3 andro amin'ny vahoaka malagasy marina fa manao régulation nareo marina fa manao subvention nareo 16000 tonnes nanoany fa aiza ny fitsinjovanareo amin'le tahatsa eto atoerana maninona tsy reny no approcieanareo na mivokatra reny satria nareo mieritreritra fa hampidina an'le vidim-bary nefa nareo manosy vidim-bary zay lany eo anatin'ny 3 andro dia hiverina amin'ny 500 ny kapoka ihany io mitondra fitaovana nareo eto hanamboarana lalana eto moa dia efa tsy mazava tsy ny endriky ny fanambarana ataonareo 250 km isa-taona ve ny tianareo atao sa 250 km isa-taona isaky ny faritra satria raha raisiny zany raha 250 km isaky ny faritra dia doublé ny budget de l'État ao anatin'ity 2021 ity $1 million neny manao lalana 1 kilometatra amin'izao fotoana izao hoe zay ny koa ny vidim-piainana eto Madagasikara ka raha anao lalana 250 km amin'ny $1 million 250 millions de dollars zany ny tsy maintsy tadiavina ary raha ataonareo amin'ny faritra 220 zany dia mila mitadinareo vola tsy latsaky ny 55 millions de dollars anoany 110 000 milliards de FMG 1/10 zany le 250 millions de dollars zay ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana tsy maintsy tadiavina nefa ianareo milaza fa 10 km isaky ny faritra amin'ny pave foronina sahirana savolaina isaky ny district azafady sahirana savolaina le gouverneur dia mba ahitsy koa le communication officielle anareo amin'ny site ny présidence à la fois anareo miresaka gouverneur fa à la fois anareo miresaka lehibe ny faritra zay le hoe nandika lalany nareo fa rehefa miresaka nareo hoe gouverneur satria zay ny tiatianareo kokoa amin'le lalàna tianareo amin'le fanendrena gouverneur resahana fa tsy afaka ny resaka lehibe ny faritra nareo ianareo ihany mandiso ny zavatra ambaranareo ao anatin'izay fanazavana resahantsika zay dia mbola apetratsika mazava fa raha tsy mbola miova amin'ny fomba fitantanana firenena io ianareo dia tsy voasaka anareo tsy hiara-hanonja amin'ny radio miara-manonja ny vahoaka malagasy vao teo ny namana Fidèle Razarapera ny resaka amin'ilay considération anareo saminareo président na vondrona parlementaire eny Tsimbazaza no alainareo ataonareo listre na candidat sénateur dia tsy mba manana considération kory ny ianareo hametraka amin'izany amin'ny toerana mahizy azy surtout any amin'ny faritany zay nahalany azy dia mieritreritra nareo fa mety ny zavatra ataonareo ary azakaga zao fanjakana zao raha vitsy ny olona misehatra amin'ny ainao manjery manohana an'izany fanjakana zany ary mamono afo satria efa leo an'le fiarah-miasa aminareo le ingratitude anareo
betsaka ny olona ety ivelany mba manolo tanana anareo na dia tsy nahazo toerana anatin'io fanjakana io ary miara-miasa aminareo na ny Tomasina na Analanjorofo, miara-miasa aminareo na any Atsimo Andrefana na Vorombe any amin'ny faritany rehetrarehetra, fa tsy hainareo mametraka amin'ny toerana maizy azy an'ireny olona ireny, fa ny heverinareo fa mety dia reto fikambanana satelita kely sy versatile miaraka aminareo ho amin'ny présidence reto. Zay ny heverinareo fa vahoaka sy fahaizana politika, fa nahay politika taiza moa nareo amin'izao culture politika miembotra be hitondranareo amin'ny firenena izao. Ka zay dia tsy miembotra mpanohatra, tsy miembotra ny radio miara-manonja tompoko, miray iny zahay ato ary ny zavatra mbara dia zay mahasoa ny firenena sy ny vahoaka hoe rehefa tsy mety dia tsy mety ny ataonao mpitondra fanjakana. Ary zay ny joroana, zay ihany koa no ananana toko sy antoka fa ianareo vahoaka malagasy dia miaraka amin'ny radio miara-manonja manonja ao anatin'izao fotoana ny raharaha izao. Eto akaiky ny député Yanitra Razafy Manantsoa manakambara betsaka izy ary liny isika vahoaka malagasy ihany koa satria dia eno ny vavitoka ny radio miara-manonja indray manomboka ny tia alatsinainy fa 5 ny volana janoary 2024 ity. Miarabanao Ramatoa Solomavamboaka. Misaotra anao namana faniry manatitra fiarabanantsika rehetra eto amin'ny plateau, namana rehetra zay mandrenjareto fa indrindrandrindra ianareo teknisianina, ianareo mpien'ny radio ny fandarana miara-manonja, kopakopa tanana madinidinika ho anareo mpivarotra rehetra ao Analakely ao, apitaiko ny afatra mba tsy abekiboa, ianareo Mamasinao, ianareo amin'ny petite vitesse, ianareo ao Isotry, ao Mikom, ao amin'ny tsenany Isotry, ianareo ao Namontana, eo anareo Anosy-be, maro be ianareo mety tsy voatonoko eto daholo fa kopakopa tanana ho an'ny mpivarotra rehetra sy mipetsena amin'ireny toerana rehetrarehetra reny. Kopakopa tanana ihany koa anareo rehetrarehetra le mpanao loto satria hoe tsy misy ny asa atao dia sady mieno ny radio fandarana miara-manonja ianareo no manao an'ny loto ihany moa zany, fa dia zay moa zany zavatra misy any Manaritsoa Isotry, iny Akasina rehetra iny, ao Ambodisotry, ao 67 hectares atsimo, kopakopa tanana maro be ianareo araky ny voalazako teo tsy voatonoko eto daholo angambany fa tsara tenenina kely ihany. Ay, ao amin'ny tsenany Somanatombo koko kely ho anareo rehetrarehetra ao amin'ny pavillon Analakely ao. Zany rehetrarehetra zany midika fa maro be ianareo no manaraka nyty fandarana ty, fa fiarabana ihany koa anareo any Frantsa any, any Paris, indrindrandrindra zay miteny hoe mba tenenao indray zay androany ianareo any Lyon, Bordeaux, Toulouse, maro be tsy voatanisa intsony fa dia ianareo rehetra mitady ravinahitra ny ivelany ihany tsika rehetra malagasy eto Madagasikara, ianareo any ambany ravikazo rehetra eto Madagasikara rehetrarehetra any dia arabaina avokoa ary miditra amin'ny herinandro vaovao tsika, herinandro fahatelo hanaovana an'ity fandarana ity. Samy eritreritra daholo tsika rehetra inona moa ny zavatra voalaza teto ary mbola tsy voalaza ary mila lazaina eto amin'ity fandarana ity. Ny mila songadinina manokana dia satria efa resaka mafana foana iny resaka Golden Gate iny ny fantatra lohatra amintsika amin'ny teny izao dia samy miandry daholo na ny fitsarana any Afrika Atsimo isika na ny fitsarana eto Madagasikara. Ny eto Madagasikara ao amin'ny pôle anticorruption dia mbola mandeha ny enquête préliminaire, zany hoe mbola tsy miditra amin'ny raharaha ny tena fitsarana, mbola ao amin'ny niveau ny enquête ihany hatramin'izao ary ny fantatra fotsiny fa izay olona mandalo rehetrarehetra dia nadoboka daholo afa-tsy ny olona voaro ny fitondram-panjakana nazahoana pression. Zay ny tsara marihana hoe misy deux poids deux mesures, misy olona nenona kanefa nahazo fafahana vonjimaika horesantsika amin'ny fotoana mamety anazy zay fa iverenako eto mba ahafahana mahazo tsara ny élément rehetrarehetra fa zay aloha ny misy dia hitatsika eo ohatrany ny any tany Afrika Atsimo ihany koa dia anankitelo no migadra any amin'izao fotoana izao les repasseurs professionnels zay arovan'ny fanjakana manontolo ary araisin'ny fanjakana an-tanana mihitsy ny fiarovana an'ireo olona ireo sy ny fandraisana andraikitra sy ara-bola amin'ireo olona voasambotra any Afrika Atsimo ireo. Na zany raha tsara ihany no miteny satria mandeha be le hoe efa misy mandat d'arrêt international hony nalefa ny fitsarana eto Madagasikara, sady zavatra fampianarana no fampalalana ihany koa tsara apitay inona natao hoe mandat d'arrêt international amin'ny setry ny fitsarana dia zavatra anankitelo raha ohatra ka mbola anivo ny
fanaovana enquête na enquête préliminaire any anivon'ny gendarmerie na any anivon'ny polisy dia tsy mbola misy ny atao hoe mandat d'arrêt amin'ireny fotoana ireny. Ny zavatra atao raha ohatra ka misy olona tadavina dia manao avis de recherche. Dia zay avis de recherche zay no hitantsika mipetapetaka eny amin'ny rindrina eny amin'ny birao an'ny mpitandro filaminana reny indraindray alefan'zareo any anaty compte-ny Facebook reny le hoe misy olona ohatra zao mombamomba anazy sy le olona reny atao avis de recherche. Ny zavatra tenen'ny fanjakana amin'izao fotoana zao dia hoe misy mandat d'arrêt international dia eto zany dia anamafa any amin'ny fitsarana misy zavatra misy andingana maromaro efa teneniko to zany hoe raha mbola nivoan'ny enquête any amin'ny polisy na any amin'ny gendarme dia avis de recherche na tadavina. Rehefa tonga eo amin'ny parquet na ny fampanoavana dia na eo anatin'ny juge d'instruction dia mandat d'amener na convocation aloha ny dadano alefa dia miantso an'le olona tonga andao enquête. Rehefa tsy mety le olona tonga aminany dia andefasana mandat d'amener terena zany le olona tonga eo amin'ny fitsarana. Zany hoe mpitandro filaminana maka ny olona anao an'izany mandat d'amener zany no anaovana izay mandat d'amener zay ny mpitandro filaminana mitondra mandat d'amener zany hoe manery ny olona hoentina eo anivon'ny fitsarana ho adiadiana aloha mandat d'amener zany aloha. Fa ny mandat d'arrêt kosa dia tena fa didy mpitsarana avoaka ny fitsarana no ny teny hoe misy mandat d'arrêt ty ary fisamborana zany mandat isamborana ny olona ny dikan'izay olona condamné zany hoe ny fitsarana ka mahagaga be mahagaga ihany le filazana anatin'ny tatitry ny mpitondra fanjakana sy ny tompona andraikitra sasatsasany miteny hoe efa misy mandat d'arrêt international mivoaka any isamborana an'le olona anankitelo any. Zavatra roa no mitranga. Ny voalohany indrindra dia tsy mbola nivoana mandat d'arrêt international tsika izao. Mandat d'amener zany no zavatra tadavina hoe apodina eto aloha le olona. Mbola tsisy didim-pitsarana mivoaka eo anatrehan'ny fitsarana dia tsy tokony hisy mihitsy zany mandat d'arrêt international zany. Ny faharoa le olona samborina tiana ho samborina io nge efa fantatra misy anazy tsy mila anaovana mandat d'arrêt akory ireo olona reo, tsy ilaina anaovana mandat d'amener akory. Efa fantatra fa mahadro Afrika Atsimo ireo. Efa misy fifampirarahana zay ataon'ny ministera sy ny any Afrika Atsimo dia magaga hoe anaovana mandat d'arrêt international za ve ireo olona reo eritreretina fa miriri ihany ve tsy mino an'izany izahay. Fa ny zavatra fahatelo tsara tsy pihana dia izao. Matoa anaovana an'izay mandat d'arrêt international zay no voiziny dia ohatra ny efa milaza sady zany fa efa misy didim-pitsarana mivoaka aty ampitanina aty Madagasikara. Nefitsika amin'izao fotoana izao mbola ao amin'ny sehitry ny fanadiadiana ka misy zavatra mampiahiasy manitikitika ny sofina sy ny loha amin'izany zavatra zany. Fa ny mandat d'arrêt international dia misy didim-pitsarana raikitra isamborana ny olona sy anagadrana ny olona zay vao mandeha le demande d'extradition. Zavatra samihafa misy fandraisany ihany izy raha azo atao ny mampifandray an'izay fa melohany zavatra rehetrarehetra aloha dia tsy maintsy mila didim-pitsarana vao manao an'izay mandat d'arrêt international zay. Eto ny zavatra tsara tsindrina dia miakatra amin'ny plateau, miakatra amin'ny haino aman-jery, miakatra amin'izao sy azo ekarana rehetrarehetra zao ny mpamono afo fitondram-panjakana. Na tompona ndraiky mpanjakana io na ministra na ragova na inona miakatra any amin'ny compte fake na compte fact daholo koa ny rehetra. Iny moa zany dia soranay anareo fenonareo anay isan'andro san'andro mandany andro fa indrindrandrindra mandany vola mpitondra fanjakana ampienona andreo olona reo. Ka raha manandreo olona reo hieno zay zavatra voalazanay rehetrarehetra eto dia ireo olona sy le olona mieno ary indraindray ara moa zany atrany endapa any nge mieno daholo izy menakavy kokoa anareo any fa mahaiza mazoto mieno anay ato any adiny roa aloha mahafinaritra mihitsy maheno hoe mieno nareo fa liana tanteraka amin'ity voalaza zavatra olazainay eto dia mamono afo no mamono afo, manao pompier zay manao pompier fa tsy manana argument na argumentation ianareo afa-tsy ny hoe mpandainge mpanelitsao hoe ninainge teto efa navoakanay daholo reto ary miprofo mbola misy ho avoaka eto fa azataitra ianareo. Atao zao fampiorona rehetrarehetra zao hoe raha nareo moa zany no samborina satria nareo miopefy, satria nareo mandainga, satria nareo manompa an'ireo fitondram-panjakanareo ny zava-misy no teneninay ary matonareo no
tezitra sy mirongatra oatra zany, c'est la vérité qui blesse. Raha zavatra tsy matohina anareo, raha zavatra tsy marina, tsy mirongatra oatra zao nareo rehetrarehetra. Eto moa zany dia hoe tena misaoty amin'ny plafond mihitsy ny sasany fa tsy hita zay atao. Mbola voazay fotsiny aloha, mbola ho avy ny manaraka, mbola ho avy ny manaraka. Fa zay le tsy mataty ny marina zay, zay no ahafantarana fa tratra ianareo ary traingo izy ny fitenin'ny ny namana hoe traingo, tratra ianareo. Zay fatratrarana ny tsy famitenenana ny marina zay, zay fatratrarana ny zavatra tsy mety zay, dia tsy maintsy vakiny batsilana eto satria na zavatra mitranga. Fivoriana misesisesy ao anatin'io fitondram-panjakana io ankoatra le pompier zay atao, dia hoe ho samborina ahoana ny anaovana an'ireo olona reo, ahoana ny anaovana ny maître ianitra io, andao ho samborina, andao gadraina, andao atao ohatra nanaovantsika ny sénateur Lilson tamin'ny fotoan'androny. Atao ve? Zay nge vonona amin'ny zavatra rehetrarehetra. So nareo mieritreritra fa raha maître ianitra ny samborina dia tsy hisy député fidèle eo. So nareo mieritreritra fa député fidèle ny samborinareo dia tsy hisy Guy Maxime eto. So nareo mieritreritra fa samborinareo Guy Maxime dia tsy hisy ministre Andrenjato eto. So nareo mieritreritra fa tsy hisy ministre Andrenjato eto dia tsy hisy député Isola eto. Mbola maro be no avy eo manomboka amin'ity semaine ity. Ahitanareo fa tsy vitsilany olona akory amin'ity fandarana ity. Ary hitatra izy dia ho fantatrareo tsara mihitsy fa namanareo ary ho avy eto. Milaza ny zavatra tsy mety ary zavatra miara-mahita eto amin'ity fitondram-panjakana ity. Zay nge tadidio tsara fa zay nge efa immunisé. Efa zatra an'izany. Fampitahorana ataonareo zany. Inona ny tsy natao tamin'ny fotoan'androny? Na mibasy ary notofirinareo anay nge tadidinay daholo ireny. Balle réelle. Zany nataony zany saiko tamin'ny fotoan'androny zany Ngara Valomanana moa tenenina mihitsy hoe Richard Bomba tamin'ny fotoan'androny. Nazahoany anarany zany. Inona ny tsy nataony tamin'izany? Nandatsatra olona, nanenjika olona hatramin'izao misy olona zay tsy maty mitondra takaitra amin'izany resaka bomba lacrymogène tratran'izany, mbola misy mitondra takaitra hatramin'izao marary sanatria lasa misy tumeur mihitsy ny sasany. Zany nge tadidy daholo zany satria mamofo tamandry ny zavatra ataonareo amin'izao fotoana zao. Nisy zavatra nitranga nanomboka tamin'ny sabotsy lahady, zoma sabotsy lahady, hitantsika tamin'ny Hainao Manjery ireny. Efa niteneniny namana député fidèle sy ny namana Théolozy ny zavatra nitranga. Ny fitondram-panjakana dia manao kilalao amin'ny mpanohitra, manao cache-cache kapoka. Zany zao ny kilalao ataon'ny fitondram-panjakana aminay. Satria na mahatonga an'izany, resaka kapoka ny raharaha zao. Tsy ny raharaha manahirana ny vahoaka malagasy no jereny, fa ny anohitra amin'ny mpanohitra aloha. Zay lasa opposition, ny opposition ianareo dia lasa manonao foana ary miteniteny foana ary zay mafy be le pression ty miara-manonja ty dia lasa satria zay teto ny teny foana hoe ny manahirana ny vahoaka malagasy aloha zao dia miakatra ny kapoka-mbary, miakatra 700, 800 ariary ny resantsika eto. Dia ino no raisin'ny fitondram-panjakana dia le kapoka-mbary olana no lasa atao business satria izy zareo koa moa zany dia aingana be mihitsy amin'ity resaka miketriketrika amin'ny fitadiavana tombontsoa manokana ty. Kapoka-mbary miakatra ny resana dia kapoka business aferana, kapoka no mamaika dia lasa mena marché million dia amina million mitapitrisany ny kapoka marché omeny ministeran'ny commerce anaovana an'izany atao hoe kapoka famarana zany. Fa teto Madagasikara tadidio tsara tsy nisy an'izany, tsy nalala, tsisy tsy nalala an'izany hoe rehefa manokom-bary na mividy vary dia kapoka famarana ary kapoka na Nestlé io fa lasa famarana manara-penitra io hatramin'izay. Tsy anareo ny ampianatra amin'ny malagasy amin'izany kapoka zany. Tsy anareo ny ampianatra tsy ampianatra ny vahoaka amin'izao fotoana zao ka anova ny fomba famarany vary hatramin'izay. Ny vary raiky lao hatramin'izay nafatarana an'izany vary zany, nafatarana amin'ny malagasy an'izany kapoka zany. Dia vary raiky lao telo kapoka sy tapany. Fa tianareo hovaina inona indray izy io? Kamoka zany fa mamaika ny olona kapoka. Fa akoatra ny afera io dia inona ny zavatra misy ihany koa? Resahana indray fa dia hoe manafatra vary ny fitondram-panjakana. Misy moa société izay natsanga ny fanjakana, ahitany fanjakana sy ny mpiara-misaosy ao anatin'ny fitondram-panjakana
tombontsoa nananganana société anankiray iconcurrencena ifaninana amin'ny société mpanafatra vary eto Madagasikara ny SPM. Voalohany indrindra aloha raha nampinareo raha ohatra ka neritreritra ny vahoaka malagasy nareo indrindrandrindra ny tantsaha nampinareo ny mpamboly amin'ny fampiakarana ny vokatra amin'ny fanomezana masomboly sy ny zezika indrindrandrindra fanampinan'ireo mpamboly reo nandritra ny ray fotoana confinement sy ny pandémie reny. Nisy vola fanampina tonga teto Madagasikara 600 millions de dollars. Hatramin'izao tsy fantatra ny tena nampiasaina an'io efa nivoaka moa ny rapportny enquête parlementaire fa 600 millions de dollars mba ohatrinona tamin'izay nanjaran'ireo mpamboly reo mba ohatrinona fa namay ny fitondram-panjakana dia nandany ny devise ny malagasy ny réserve de devise tao amin'ny banque centrale anafarana vary any ivelany fa rehefa tonga le vary dia izazahoana amin'izay izazahoana hoe efa avy vary mozy izy voalohan'ny république hoe misy 7000 tonnes tonga ao Tamatavy eo dia meny tena maheno an'le izy hoe 7000 tonnes ve dia mba fantatrareo dia mba ho aiza fa ny vahoaka malagasy ange tsy olona mihinam-bary indray mandeha androany dia tsy mihinana ntsony mandritra ny ray volana fa dia hoe afaka ray volana indray ny tonga ny manaraka fa anao calcul kely tsika eto hoe zany 7000 tonnes zany moa firy kilo tokoa firy kapoka satria kapoka zao no resaka ny 7000 tonnes raha ohatra ka ny 1 tonne 1000 kilo dia ataontsika ny calcul raha 7000 tonnes fois 1000 dia 7000 mbola ampitombotsika telo kapoka sy tapany dia rehefa natao ny kajy manontolo le 7000 tonnes io manome 24 millions 500 000 kapoka averiko tsara hoe 7000 tonnes nafarana io nge ka 24 millions 500 000 kilo kapoka zany hoe raha ny vahoaka malagasy ny ataontsika hoe eo amin'ny 25 millions eo zany dia mahazo kapoka ray isan'olona zany tsika rehetrarehetra dia zay le rerehana teneniko io manao kasikasy kapoka malagasy ianareo ampandrina drisa hoe efa misy 7000 tonnes tonga ao Tamatavy eo fa 7000 tonnes zany eo amin'ny 25 millions de malagasy 25 millions ray kapoka isan'olona no hohanina amin'izany zany hoe na izany sakafo atoandro sy maseriva dia vita ray andro mihinam-bary dia zay miandry raha ray volana indray miandry ianareo raha malagasy afaka ray volana indray tsika mividy an'izay mividy kapoka ray indray satria 8000 tonnes indray amin'izay fotoana zay 8000 tonnes zany 28 millions kapoka zany afaka ray volana indray mividy an'izay zay le lazaina fa hoe abdinina 500 sy 500 ny kapoka dia zay ohatr'izay le fitondrana firenena ampandrina drisa sanandro eo ataon'izao tamtamma rehetrarehetra zao ny oeraoera ary fisehoana ivelany ka tsika zany efa mahafantatra amin'izao potehana ny fandrarana ny vary potehana ny fambolem-bary dia rebirebena mody asiana ny olana créena ny olana zay moa le fomba fitondrany ty firenena ty rehefa ho avy ny jadona micrée olana problème ho an'le vahoaka malagasy dia aveo mody mame solution tsy pérenne solution tsy maharitra kory no menao ray kapoka ny azonao amin'izany vary 7 tonnes 7000 tonnes zany dia zay no fomba fitondrana eto mizavatra tsy resaka fandreny namana teo moa zany resaka hoe ay mo fantatra ihany fa ilaina ihany ke ty lalany ty ay mo ilaina ihany ke ty fitaovana sy ny sisa ty fa nisy araky ny tenena teo zany hoe nisy ny fandehana filoha-pirenena tany amin'ny faritra tsy nanana iny tamin'ny farany herinandro teo ny hitantsika dia nisy fanokanana zavatra ina moa zany fanaovana fametrahana vato fototra sy fitokanana fototra fitrasa tany Toamasina tany ny tiako aviana dia zao ny zavatra nany enjehana ny filora valomanana tamin'ny fotoanandrony dia ny fifangaroana ny hoe manafangaro ny fitondram-panjakana sy ny fiangonana dia zao ary misy définition vaovao indray izy ty ho an'ny fitondram-panjakana ao anatin'ny lalam-pandroerana marina fa tena misy ao amin'ny article 2 hoe ny fitondrana ny fanjakana dia laïcité de l'État tsy afangaro ny fitondram-panjakana sy ny fiangonana
nenjehana le fitondrana teo tamin'ny fotoana nandro président Ravalomanana tamin'izany resaka fiangonana zany, ary nanaovanareo fanovana mihitsy ny constitution, nametrahanareo hoe tsy azo afangaro ny fiangonana sy ny fanjakana, namoahanareo andiny manokana mihitsy mikasika an'izay. Kanefa zao no zavatra mitrangara ianareo indray, ary ny filohan'ny repoblika indray zao no manao mampibaribary, sanatry ny vava tsy manendrika ny fiangonana katolika. Tena ajaiko ary lolohaviko tapony loha ny mpitondra fivavahana rehetra tavitra ao anatin'izany ny eglizy katolika. Fa ny filoham-pirenena zay tsy manaja ny lalam-panorenana, resaka laïcité de l'État taditsika tsara tamin'izy nanao finianana, de hoe satria manaja ny laïcité de l'État, manaja n'izany État laïque zany, dia nanda be zao tsy nety nanao finianana tamin'ny baiboly. Fantatritsika ny antony, fantatritsika tanteraka ny antony. Andriamanitra zany tsy vazivaziana ohatr'izany, tsy nety ninina tamin'ny baiboly izy satria hoe manaja ny laïcité de l'État. Inona ny zavatra misy teoriana tsy sasatritsika mahita ary mitongilana any amin'ny fiangonana katolika ny filoham-pirenena, ary ohatran'ny politizeny mihitsy ny fiangonana katolika sy finoana katolika. Mba ovintsika nahita anazy nandeha tany amin'ny FJKM, ovina izy nahita anazy tany amin'ny Anglikana, ovina izy manahitatsika nakany amin'ny FFKM. Fa ny katolika dia hitantsika makany amin'ny Père Pedros, sanatria tsy mibe felonana akory na manenjika ny zavatra zay ataony reny mpitondra fivavahana reny. Fa ny filoham-pirenena no resahana hoe aiza le laïcité de l'État lazainao fa ajainao, aiza le laïcité de l'État lazainao fa ao anatin'ny lalam-panorenana, aiza no fanajanao an'izay. Fa ny zavatra nagaga indrindra dia lasa nitokana ary nametraka vato fototra ho an'izany fiangonana katolika zany ianao niaraka tamin'ireo mpitondra fivavahana rehetra ny katolika. Dia ny zavatra misy ara dia zao, gaga sy talanjona no nanao fanambarana ofisialy hatrany anatin'ny compte page Facebook na ny communication ara-dalàna ofisialy ny fitondram-panjakana, fa dia ny zavatra voalaza dia hoe anao ina moa teo anampy ary hitondra mihitsy ny ina moa zany ny fahafahany ny fitondram-panjakana dia anampy ary anamboatra an'ireo zavitrasa zay ataoreo. Dia tena gaga tanteraka ianao satria ny fitondram-panjakana no voalazany ao anatiny ny zavatra noresahany. Ny fitondram-panjakana no milaza ny zavatra rehetrarehetra atao ao anatin'io fiangonana katolika io. Kanefa ny zavatra misy dia zao, ny vato fototra dia ny filoham-pirenena no nametraka an'ilay vato fototra. Ny fitaovana rehetrarehetra ao anatin'le hôpitaly, tsara ny manana hôpitaly raha ohatra ka resaka mahasoan'ny vahoaka ohatr'izany, tsara ny projetn'le katolika inge tsisy maharatsy anazy mihitsy. Fa ny tena mahavariana dia hoe fitondram-panjakana nitondra anampy amin'ny fanamboarana ny seminaire, ary indrindrandrindra ozy izy fanamboarana sy fampitaovana ny hôpitaly, ka ny fitondram-panjakana no hitondra an'izany. Dia gaga ianao satria ny hôpitaly-panjakana eto tsy vita. Hitantsika ny etahan'ny hôpitaly rehetrarehetra eto Madagasikara, na manara-penitra na tsy manara-penitra, fa ny eto Madagasikara, ny eto Antananarivo fotsiny hitantsika an'izay, mipitrapitra ny mpitsabo, mipitrapitra ny paramedy, mipitrapitra ny malagasy miatsabonao, satria ny fitaovana tsy ara-dalàna, fitaovana tsy misy, ninona tsy misy, na ny paozin'ny hôpitaly fotsiny ety ivelany ary. Ay ve zany rehefa ny katolika manana projet tsara ohatr'izany dia ampianareo, ampian'ilay fitondram-panjakana. Fa le hôpitaly-panjakana mahafanjakana anazy tena hoe anjara ndraiky ny maha-service public ny fanjakana, dia manadino manao tsinitsinina n'le fanjakana. Fa ny fitondram-panjakana mampiasa ny fahefam-panjakana sy ny fitaovam-panjakana sy ny volam-panjakana anampiana ny katolika. Zany ve dia mba logika, zany ve le fomba fitondrana? Sanatria ny vava hoa tsy manenjika mihitsy ny projet sy ny zavatra tsara ataon'ny finoana katolika. Fa le filoham-pirenena tsy mahalala ny ataony no tenenina eto. Ny anjara ndraikitra ny fidianan'ny vahoakanao dia hanasoa ny vahoaka amin'ny alalan'ny volam-panjakana sy ny fahefam-panjakana zay eo am-pelantananao. Prioritaire ny hôpitaly-panjakana,
ny mpiasa-mpanjakana, ny paramède, ny mpitsabo sy ny sisa, indrindrandrindra ny vahoaka ny fidenao satria vola ny contribuable, vola mpanjakana ny ho ampiasaina ireny hôpitaly rehetrarehetra reny. Ny dikan'izany tsy fahaizana mahatonga an'izany hoe ny katolika aloha ny fitaovan'ny katolika no ampiana aloha ny drafitrasa foto-drafitrasan'ny katolika ny ampianao adinao tanteraka mihitsy ny mahafiloam-pirenenanao. Raha hiteny indray mantsy hoe volanao vola paosinao no anao an'ireny fanampiana rehetrarehetra reny sy fampanantenana natao reny dia mbola afo zany. Fa io koa mbola tsy mila fantarina koa vola vaiza moa io sa famotsim-bola vaiza koa io. Ny mahavariana dia izao, ny fiangonana katolika ange tena ianareo anisan'ny sarotiny amin'izany resaka fahaiza mitantana izany, amin'izany tsy fisiany kolokolo zany, fa indrindrandrindra ny mikasika ny fandraharana maloto, resaka vatosoa, resaka volamena, resaka bois de rose. Taditsika tsara tonga teto ny Papa François ary tena ny teny mavesatra mihitsy izy tamin'ny filoha-pirenena hoe tandremana tsara zany resaka fahare-pirenena eto zany ny fanaovana kolokolo sy fampiasana vola maloto avy amin'izany trafika isan-karazany reny. Amintsika amin'ny teny izao mafana dia mafana ny resaka volamena, mafana dia mafana ny Golden Gate 73,5 kg dia ao anatin'izany fotoana zany no mampanantena ilay filoha-pirenena hoe ho ampianay ianareo katolika amin'ny fanamboarana ny foto-drafitrasa sy ny fampitaovana an'ireny hôpitaly reny. Dia ianareo ve ianareo amin'ny fitondram-panjakana ao anatin'ireny fitondrana rafitra katolika reny manaiky ve ianareo raha ohatra ka volany volamena, vola azo avy amin'ny trafikambolamena no entina manatsara n'izany hitondra hoentina anatsarana sy anjaran-draikitry ny filoha-pirenena zany. Manaiky ve ianareo raha vola tsy mazava na blanchiment d'argent no entina manatsara sy hoentina anasoan'ny vahoaka malagasy ohatr'izany. Zay no zavatra mahagaga azy tena mila interpellation, mila mpahafantarina an'ilay vahoaka mihaino an'ity radio miara-manonja ity. Tsika rehetrarehetra samy faly raha ohatra ka misy hôpitaly tena hoe manaraka ny norme internationale afaka mitsabo an'ireny olona marary rein, marary vo reny eto Madagasikara, tsy mandeha intsony any ivelany any na sanatry mivava miandro fahafatesana fotsiny, fa tsy ataon'ny fitondram-panjakana lahara-pahamehana zany. Io miprofo io teneno indray fa mandainga indray zay eto amin'ity radio miara-manonja ity. Vavana latsaka ny filoha-pirenena zany, vavany teneny ny filoha-pirenena zany ary tatitra nataony tao anatin'ny kontiny zany. Ka eto motsika zany dia miteny hoe ny zavatra tsy fahaiza mitantana eto, les capacités de gouverner mihitsy ny tsy hoe. Ka tsika malagasy rehetra efa mahafantatra fa tsy vita intsony izy ity, tsy zaka intsony izy ity, mila miaraka manonja, miara-manonja ohatra ny ataonay eto. Fa zareo ao anatiny rehefa manonja araka ny tenen'ny namana rehetrarehetra teo efa manonja ary rehefa tenena hoe ho avy eto zareo rehetrarehetra reo, zany no zavatra mitranga. Dia matoy ianareo miteny hoe hiaraka anonja aminareo zay dia fantatra zany fa tsy zaka intsony. Fa ianareo rehetra kosa zay mbola mieritreritra fa mbola zakanareo dia mijanona, mireta fotsiny, mireta foana. Fa izao ataon'ny fitondram-panjakana zao ny atao hoe non assistance à personne en danger. Fijerena olona fotsiny, tsy fanampiana olona, tsy fanampiana vahoaka malagasy zay efa tratry ny loza miatra. Non assistance à personne en danger. Inona ny mahatonga zany? Misy ny kere any atsimo, misy ny fanjarin-tsakafo any atsimo any. Inona ny ataon'ny fitondram-panjakana? Fisehoana ivelany, oeraoerana natao be dia be, communication, fandraisana fanaovana selfies, fampisehoana zavatra mandreraka, mbola fanomezana zavatra tsy ilaina raha mbola nomenao menay piscine olympique ianareo, rano dadavin'ny olona aniko piscine olympique no mena azy. Vary sy zavatra hoanina nomenany dadavin'ny olona, zavatra hafa nomenareo anazy, fampisehoana nomenareo anazy. Non assistance à personne en danger, reny olona avy any atsimo mitsopinenana mandeha miala ny tany misy anazy reny, miala ny kere, miala ny famine, miala ny tsy fandraria-sakafo, ary indrindra miala n'ilay tsy fisindrano, tsy misy nininona nataon'le le mpitondra fanjakana, fa fandrasana tonga ty Antananarivo reo olona reo zay vao mialerté vao miteny aminazy daholo hoe misy olona be dia be amanjatonjatona ange miakatra aty io mbola menatsiny ihany hoe
ny mpanohitra indray ho nanafatra an'ireny olona reny. Zany le tenenay hoe non assistance à personne en danger. Efa hitanareo fa ho fatiny anohanana ireny olona reny, ho fatiny tsy fisiny rano ireny olona reny, tsy mba hatany an-dalana mbola vao niala tany izy dia efa mivonjena fa navela livrer à eux-mêmes. Zany hoe tsisy mpijery fa rehefa tonga aty Antananarivo eo amin'izay vao mihetsiketsika eny ery, mihetsiketsika eny ery, misy fanampiana caravane du sud hoy zao hoe trop tard ny zavatra ataonareo trop tard. Mbola non assistance à personne en danger ny zavatra nataonareo tamin'ny fidirana Covid-19 teto Madagasikara io. Ny olona rehetra dia nananjo ampiana fa nisy ny fanavakavahana sy manilikiliana, nisy faritra be dia be, nisy fokotamy be dia be tsy nahazo fanampiana, tsy nahazo vatsy, tsy nahazo vola fanampiana, tsy nahazo ninina hatramintsika miteny zao. Reny olona reny nijery potsiny nefa fa sady tsy niasa intsony, tsy manan-karama sy ny sisa. Fa le vola 600 millions de dollars zay azonareo no kepohinareo fotsiny ary nomelanana mihitsy moa zany tompona andraikitra maro mbola ho avy zany fotoana iresantsika an'izany koa. Reny vola rehetrarehetra fanampiana reny samy ninana zay azony nareo rehetrarehetra. Nisy ny nividy avion, nisy ny nividy écran plat, nisy ny vidy tomobile, nisy ny nanamboatra trano, nisy ny vidy ny zavatra tsy fanao enao zao eo anatrehany fahorian'izao vahoaka zao. Reny no mivoaka teto amin'ity radio miara-manonja reny. Mbola tsy ampy reny, mbola maro be izy. Ministre ny intérieur moa dia nanadio tena mihitsy niakatra teny amin'ny anao manjery anankiray, nanao pompier anankiray, fa dia variana ianao hoe tadidio tsara fa ny zavatra vola azonao tamin'ny makarakara dia tamin'ny tsirariny dia mivoaka makarakara ary tsy mahasony taranakao reny. Fantatry ny olona foana hoe ty zavatra azonao ty ngeka tamin'ny enao tamin'ny président CCO fa ny rafitra maro mikasika an'izany fanampiana sy fikarakarana ny olona tao anatin'ny Covid zany be dia be zany ary tsika rehetrarehetra reto mahafantatra tsara ary tsy resaka fa tsy ny mpitandro filaminana marobe mpitandro filaminana miantso anay ary miteny mihitsy hoe izahay koa nge mba anisany tsy nahazo ny anjaranay tamin'ireny indemnité reny, tsy tonga tany aminay reny nefa izay dia niasa mafy teny amin'ireny toerana rehetrarehetra nisy nalefa tany amin'ny faritra atsimo fa nisy napetraka tamin'ny toerana rehetra tamin'ireny barrage sanitaire rehetrarehetra reny tsy nahazo an'izany indemnité zany. Dia rehefa manao kajikajy kely fotsiny tsika atao hoe na 300 ariary fotsiny ary ny indemnité azony isan'andro fa amina rivony amina manalina engeny mpitandro filaminana madinika nanao reny asany reny fa ny fanontaniana mipetraka hoe nakaiza moa reny indemnité reny, iza no tompona andraikitra ny reny ao anatin'ny fitondram-panjakana. Ohatra ny reny vola sy prime indemnité de risque zay takin'ny paramédiane reny zavatra reny mbola ho avy ny fotoana anontaniana anareo an'ireny. Tafiditra ao an'izany mpitandro filaminana rehetra na amin'ny polisy zany na ny zandary zany na ny miaramily zany mbola mitoetra amin'izao nge ary zahay mahazo an'ilay vaovao rehetrarehetra. Le proof moa zany efa manomboka mivoaka aty aminay aty hoe ty ny tokony ho anjaranay, ianona no tompona andraikitra an'ity. Fa zany zavatra zany dia ozy zao hoe sujet délicat zany mpitandro filaminana zany kanefa manomboka ho tenenina eto ihany koa. Sujet délicat zany resa-bola zany fa tsy maintsy ampahafantarina ihany satria zana-bahoaka oatra ny zanaky ny rehetrarehetra reny olona reny. Farany dia zao niakatra be ny vidin'ny fanafody amin'izao tsika miteny zao satria nidina ny lanjam-bola vola malagasy niakatra any amin'ny mihoatra ny 500 isanjato ny vidin'ny fanafody. Maro be ny olona mitaraina izay ampitaitsika eto ny ahitaitany sy alaelondreo olona reo tsy faiza mitata ny fitondram-panjakana mahatonga an'izany fa izao akoatra ny fidinam-bola ny vola malagasy dia tadidio tsara fa lasa business ny karana sy ny vahiny zany fanafarana fanafody eto Madagasikara zany. Ka mila anontaniana tsara hoe iza koa ny tompona andraikitra ao anatin'izany satria ireo marobe ny mbola namany eo amin'ny fitondram-panjakana akoatra ny fanafody dia tadidio tsara fa efa miserasera ary tafiditra ao anatin'izany ina moa zany fandraharahana na resaka secteur immobilier na manangana reny société immobilière reny mikasika ny tany reny ny vahiny amin'izao fotoana zao akoatra ny fanafody. Madagasikara efa vototra eto am-pelantanantsika malagasy
vototreo pelatana malagasy satria manome vahana anazy ny fitondram-panjakana ka ny atsika amin'izao fotoana zao ny zavatra rehetrarehetra efa menamena daholo a tsy mila mandromandro tsontsika rehetra mila mifo ary mila miara-manonja fa ny varoaninao androany tadidio tsara fa mety tsy hohanina tsondrapiso fa efa zao efa entanina hoe aleo mitady sakafo hafa ho no hohanina zay no tiana ambara androany a mbola misy namana eto député Rambosalama Emilien eto ihany koa ny namana Erika Ambotry Manjaka dia omena zareo indray ny fitenenana. Misaotra ny honorable Iantra Razafy Manatsoa nanome ny fitenenana amin'izao fotoana ny miara-manonto zao ary dia miarabantsika rehetra any ivelany na eto an-tanindrazana malagasy na vahiny mihaino an'izao fandarana miara-manonja zao ary sy nianiko manokana eto ny namana any amin'ny distrika ny Morombe ao amin'ny commune Angarazy sy Tanandava izay eny atambary amin'izao fotoana zao ary mandefa groupe électrogène mihitsy mba andefasana ny fanamafisam-peo ahenona an'ity fandarana miara-manonjy ity eto zay le roa fa dia ataovy tsara ny fambolem-bareo fa dia voaray ny afatra avy any aminareo torak'izany koa ianareo ao amin'ny distrika ny Betafy sy Mandoto izay voan'ny Tsindriazo Lenina ny gouverneur sy ny solombavambaoko a Betafy aza manahy ianareo fa mananamany ianareo iaro anareo iteny ny zavatra marary eto aminareo eto izay no ela fa hiditra amin'ny raharaha mampalahelo sy manahirana ny atsika malagasy ny solombavambahoaka Rambosalama Emilien to amin'ny boriboritany faefatra no tsy fahaizany ity fitondram-panjakany ity ny tantana ny firenena dia mena daholo ny famantarana rehetra amin'ny fiainandra malagasy mena ny vary mena ny sakafo mena ny fanafody satria araka ny tenin'ny namana teo dia miakatra 500 isan-jato ny vidin'ny fanafody ka raha tsy manamboly ianao zany dia fa araka ny tenin'ny katolika hoe ataovy ny hira any an-danitra any rehefa kelikely fa raha tsy manambola zany dia fa ohatran'ny andeha ary ambadika ary dia araka le fitenenina hoe veloma ary tany fa vatapatiny soaviny dia fa veloma ary tany mena ny jiro sy ny rano izay ohatra mahagaga ihany fa nanotenako zao aza dia relevé tamin'ny volana septambra nalefa dia mitovy ihany ny vola aloha ary mbola mihoatra lavitra kono zay aza ny facture anankiroa mena ny karama satria dia misy miasa amin'izao fotsiny ireo mpiasa-panjakan'ireo indrindra ny mpampianatra frama fa dia ao anatin'ny 5 volana dia mbola tsy mandray karama ka ozy matsy anao raha malagasy hoe aity ho ray manonja avatorony salaka malahelo anareo malagasy namako satria ny foto-tsakafontsika malagasy dia mivary kanefa dia vary misy fofona sasany pito izay vao azo andrahona no hitan'ny mpitondra mety amintsika amin'izao fotoana izao zay amidindreo 500 sy 500 ho atsika mampalahelo zany satria tonga dia manabarabaratsika malagasy fa ohatrany hoe tsy mahavidy vary tsara mihitsy ny isika fa vary sasany mpito zany no menany malagasy menany akabetsantsika malagasy raha jereny io vary io dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe vary sasany mpito zany vao andrahona tsy mitovy amin'le varinay eo Manalalondo tsy mitovy amin'le varinay eo Ambatondrazaka Makalioka tsy mitovy amin'le varinay Tsipala fa
mbola sasany impito dia hoe mba misy certificat de consommabilité ve zany vary zany e, mbola azo hoanina ihany ve zany vary zany e, de lazaina fa hoe 25% ny brisure-ny de hoy za hoe oleretsy e, sanatriny zany oa tena malahelo a, sanatriny zany tsy manambany atsika malagasy fa zanak'ampiompy ny tenanay a, ary rehefa mitoto vary sy mahandro sakafo ho an'ny biby sanatriny zany a tsy mampitovy ny malagasy amin'izany biby zany a, fa ireny brisure de riz ireny no andrahona ho an'ny biby, de ho sanatriny zany ve itsika malagasy de andraiky an'izany a brisure de riz 25% no menatsika, vary misy fofony andrahona impito zay vao mba azo andrahona nefa vary malagasy eto sasany indre mandeha tonga de lasa zao ary na tsisy loka aza mandeha satria mamy le vary, zany vary Marie Rose zany vary manitra zany tsy omenatsika malagasy tsy sahy fanjakana mividy an'izany vary zany satria vary tsara mendrika andrareo ono, fa ny atsika de vary 25% de brisure sasany impito no menatsika, ka malahelo de tena malahelo ny amin'izany zavatra zany satria tsy ny mpitondra amin'izao fotoana zao ny vidy an'izany vary 500 sy 500 zany ny kapoka e, fa isika izay fananina ampahatrana tena atao faran'izay mahantra, rehefa mahantra zany a dia mijaly, rehefa mijaly dia tadavin'zareo andohalika eo anatrehany ary anaovany zay tiany atao, za nefa meno somatoky fa ianareo zay mieno an'izao fandarana miara-manonjo zao a malagasy manana amin'ny maha izy azy dia tsy andohalika amin'izany fahantrana sy fahoriany zany a, fa hitraka kosa hiady amin'ity fiainana zay atao zay mampahatra atsika ity. Eo amin'le fitantanana zay ihany sy fitondrana ny fiainan'ny firenena, rebreben isika amin'ity hoe asina kapoka manara-penitra zao hoe ny tena antony de tsy kapoka manara-penitra zany, tsy resaka kapoka ambany de ambany ny resaka kapoka zany, fa fandrebrebena ny lohan'ny malagasy tsy eritreritra amin'ny fahoriana amin'izao fotoana zao. Ny antony fantatr'ireo mpitondr'ireo fa tsika malagasy mora azo amin'ny fo, ary fantatr'ireo mpitondrareo a ny atao hoe fahoritsika dia rebrebeny amin'ny ka mampiakatra ny vidim-bary io dia le kapoka tsy kapoka manara-penitra, kapoka efa hatramin'izay efa kapoka ny Nestlé zay efa nampiasan'ny malagasy sy ny razambetsika hatramin'izay a no ampiasain'io, ka hoana ny hoe misy kapoka manara-penitra nefa fandrebrebena fotsiny io zavatra io a mba entina amin'linona ny lohantsika satria tsy voafehan'ny fanjakana ny vidim-bary, tsy voafehan'ny fanjakana ny vidim-bary na lokaloka azy nga prime ministre hoe ampidintsika io fa tsy mety zao vidim-bary miakatra be zao, de ozy aho hoe aza manaiky rebreben'olona amin'izany tsika fa mila atrehany ty fiainany ty a, ary io famantarana menamena rehetrarehetra io a de mila miara-manolo tsika anatsara ny fiainantsika fa tsy lasa tsony zao zavatra zao. Manarak'izay momba n'io vary io ihany dia mipetraka fotsiny fanontaniana hoe le state procurement of Madagascar zany de efa mazava be fa monopoliser ny vidim-bary izay raha mahalala fa eo amin'ny mpitondra, eo akaiky ny mpitondra no manao azy, manao ampahamimba monopoliser ny vidim-bary dia zay mahatonga ny vary masiso misy fofona ho antsika io, ka dia anjaratsika mieritreritra an'izay hoe vary tena mahazo certificat de consommabilité ve io sa io ny tena mendrika atsika malagasy vary mora ohatran'io. Farany na tiana na tsy tiana zay olona mieno eto, na faly izy na tsy faly de tsy maintsy miteny kely ihany momba ny te agence nationale antifraude ty satria de mibaribary ny tsy fahaizan'ity mpitondro ty a
mitondra ny tatana ny raharaham-pirenena. Ny antony dia zavatra tsotra, efa misy ny Bianco tsy atokisana zany ny tale général ny Bianco, misy ny CSI comité de sauvegarde de l'intégrité tsy atokisana zany Ramatoa Saondra Rabenarivo, misy ny Samifine, misy ny PAC. Dia hoy za hoe tsy misy atokisan'ny mpitondra fanjakana indrindra any présidence zany nareo mianakavy reo, fa tokony heritreritra satria le ANAF, le agence nationale de antifraude, dia miankina tanteraka amin'ny filohan'ny république. Ary raha tena masa maolo mpanjakana azy ny filohan'ny république, dia hoy za hoe asehoana inga filoha fa tsy ekenao tsondreo fa dia ty ANAF ty no asainao hitantana ty resaka fiadina mikolokolo sy resaka io gouvernance ty. Satria ny valampatreto kanefa moa ny fotoana manapetra fa dia faranako eto ny teny fa dia apitako amin'ny namako Erika zay tompony tanàna Ambotrimanjaka ny fitenenana fa dia manao mandram-peona aminareo vahoaka malagasy ny tenanay. Misaotra tompoko. Ya, faly manantitra trano ny araba ho antsika voaka malagasy rehetra manaraka sy tapaka ny onjam-peo miara-manonja. Ny mahafinaritra amin'izy tia dia efa manomboka maro ianareo no mampandefa kokoa. Maro ianareo no mandefa afatra ty aminay no hoe izahay mba mena ao anatin'ny ministera fa tao ambany dia ambany raha dia sao dia tratran'inga minisitra ka bedy. Efa maro ianareo no miresaka ihany koa ny hoe hatrany anivo ny tafika ihany satria be dia be ny namana anatin'ny fiarahamonina hoe izay miaina anareo tena marina le resahanareo ngefa izay tsy afaka mihetsika. Eny andalana rehetra eny eto akaikely eto atao mpanao lavazy ato akompatanana ho anareo zalahy mahafinaritra ny fanarana tsy tapaka n'le radio miara-manonja. Resaka vary moa le resana dia miverina avy hatrany mihitsy any Ambotrimanjaka ny hoe fandresena ho an'ny voaka malagasy iray manontolo io fa tsy fandresena Ambotrimanjaka ihany. Noho izany arabaina isika mianakavy mba amin'ity volana ity aloha mba hihinana vary gasy. Tsy voatototra le tany fa tsy hihinana le vary tenenina teo, vary masiso, vary mampangididy, izao no tena olana. Na ho alatsika 500 sy 500 amin'ny tenenanareo zay le vidiny. Ilay efa mividin-draha malagasy mihitsy nge no efa tsy mifandraiky amin'izay tsony. Nompitehana daholo ireo orinasa malagasy maro na dia voaingana azy. Ilay olona zany sady tsy manana azy ka na hiteny azy ianao ampidinina an'izao le vidim-bary déjà le izy efa mampangididy teo misy fofona fa isika malagasy mihitsy tsy inona no efa tsy mipermettre amin'izay tsony, efa tsy manana fahefana amin'izay tsony. Aoko fantatsika efa tsy misy tsony ny klasy moyenne eto Madagasikara fa miala any amin'ny fitondram-panjakana manan-karembe dia isika mijaly fahadiran'ovana aty amin'ny farany ambany aty izay miady amin'ny fiainana mihitsy. Deraderany anefa isika ny hoe manan-karembe volamena 73,5 kg alefa any atsokosoko fotsiny any Afrique du Sud. Izao ndray ampany tenena vola be, manana vola be indray tsika anamboaran-dalana. Na rentirenty mihitsy ny fitaovana vidina amina milary vola gasy. Eo anatrehan'izao fahisaranana lalina menjata mivoaka malagasy zao. Dia tadiotsika tsara fa mbola ny volantsika ihany, isika ihany no mandohana io, isika ihany no mibaby no trosa tsy ho amantany io. Trosa satria tsy fahaiza mitantana ngely izy. Misy arenety be dia be ny zavatra azo hita tanan'ilay firenena fa aloha izay tsy fahaiza mitantana izay dia mitrosa foana, mitrosa avo zato eny noho ny nataony teo aloha ka isika ihany no etrika an'io. Izao no tena tiana tenenina amin'ilay hoe tsy maharitra 2023 satria efa misy message sady ato. Toy ny fianakaviana anankiray zany voaka malagasy dia sprinter iray mba hananany dia are-pirenena zany io. Sprinter amin'ny bon état satria mbola ao ny bois de rose, mbola ao ny volamena, mbola ao ny vato isan-karazany dia nitady chauffeur. Dia nahita chauffeur, nahita ny filoham-pirenena zany dia napetraka izy hitondra n'ilay sprinter. Dia misy edy chauffeur eo, membre ny gouvernement sy ny prime ministre sy ny isan-karazany, ny tandapa-isany, ny pisolelakisma isany. Dia le vahoaka malagasy, le voyageur entina ao anatiny. Mandeha kely eritaona, tsy ao tsony ny démarreur. Dia mbola aza tosika eo tonga contre-attaque dia velona. Mandeha roa taona, efa naondrana ny alternateur. Tsy misarja le batterie fa batterie mandeha amin'ny tenany indray zany dia mbola mandeha ihany io. Dia ny tiana nampitaina te dia ny tiana hoe ho taperina ve le trajet
raha miainga eto Antananarivo izy zany hoe ilay mandat zany ndresana amin'izay trajet zay fa mandra-pahatonga an'izay 5 taona zay raha ohatra ka ao anatin'ny 2 taona tsika efa lafo ny démarreur ny alternateur mandra-pahatonga le 5 taona efa carrosserie sisany eo ary ny tena loza dia ty raha mbola misy pneu le carrosserie mbola azo atosika fa raha ho lafo hatramin'le pneu na ny anosika ny eza tsy ho vitantsika malagasy tsony ka izay le fantanina mipetraka teo ny hoe iandry an'izay carrosserie tsisy pneu zay tsony ve sady tsy mandeha tsony le firenena tsy azo atosika tsony na misy fanampiana ohatra n'inona azy satria izay fanampiana rehetra tokony alefany amin'le tena filan'ny vahoaka le priorité zany le makany amin'le alternateur azy démarreur zay na ianao ny nanondra anazy dia miodina any amin'ny zavatra hafa makany amin'ny fanakana ohatra any na makany amin'ny rendrarendra matona tsy fantatry tsony dia tsy ho azo atosika tsony lay Madagasikara ka na isika mieritreritra ho tian'le tanin-drazana aza namana député Fidèle Razarabe andray an'io ho sahirana izay le fanontaniana teo so misy mihevitra sady le hoe le zavatra nataontsika ny mety iverina amintsika asakasaka reo fomba fijerinareo zany farany fanonjanony vahoaka malagasy hita Madagasikara dia efa makany efa menamena le makany zany témoin mena zany efa tsy andrasana prochaine station tsony na le station d'essence manaraka fa efa tena hoe ambivitra ny ain'le tomobile vao afaka andeha indray namana Fidèle Razarabe efa tena atombotra n'le fotoana ka dia omeko anao ny fitenenana ya marapara anazy tsika Erika Mbotry Manjaka Bogosy amin'ny ty maraina ity eto zany dia hotizako kely resaka vary teo 7000 tonnes le vary tena anaovana oera io andao ankalantsika taremarika tsotsotra zany atao hoe 7000 tonnes zany 7000 tonnes zany andao zaraintsika faritany enina raha zaraintsika amin'ny faritany enina zany hoe mahazo Tuliara mahazo Fianaratsoa mahazo Antsiranana mahazo Antananarivo mahazo Toamasina dia mahazo 1 tonne 166 kg 1 tonne 166 kg isaky ny faritany zay zany le 7 tonnes ray tonnes avy isaky ny renivohim-paritany eto nresaka mbola tsy miresaka commune district faritra fa mbola le faritany fotsiny le renivohim-paritany zany dia raisitsika ny Antananarivo eto Antananarivo zany mahazo 1 tonne 166 kg 192 fokontany Antananarivo zaraintsika 192 ndray zany le 1 tonne 166 kg dia mahazo andrasa aloha disque là mahazo 1000 tonnes zafady 1166 tonnes isaky ny faritany satria 7000 tonnes lizy isaitsiko kely dia zaraintsika zany le 1000 tonnes anjarana Antananarivo rehefa zaraina zany izy amin'ny faritany enina dia mahazo 1000 tonnes 1166 tonnes zany azo Antananarivo zaraintsika 192 fokontany rehefa zaraintsika 192 fokontany lay 1166 tonnes ho Antananarivo dia 6 tonnes isaky ny fokontany 6 tonnes isaky ny fokontany ny ray tonnes arivo kilao dia rehefa alaitsika zany io dia manome 9 kilao zay zany le 9 kilao na vary fotsy 9 kilao ny 9 tonnes dia raha zaraitsika amina gony na 50 kilao zany io lay 9 kilao zany hoe 9 tonnes zaraitsika amina gony 50 kilao isan'isany 20 gony nkesany dia raha raisitsika ndray le 20 gony raisitsika compte tsotra 20 gony raha ohatra ka lay 50 kilao zany ao anatina fokontany misy secteur maromaro dia andao ataontsika hoe le 50 kilao raha mena 10 kilo tena fa ambony zany ne amena 10 kilo zany le famille zay mividy raha mividy afaka mividy 10 kilo zany izy mba hoe mba matezatezy fa tsy hoe herinandro dia tsisy dia zay 10 kilo zay dia nyray gony zany fianakaviana 5 dia fianakaviana 900 isa-pokotany zany no mahazo 10 kilo possible ve zany ny aran'izany vary zany an'ilay filana ho Antananarivo Antananarivo renivohitra fotsy zay resako zay mbola tsy miresaka tsika hoe misy avaradrano misy atsimondrano dia andao ary ampitomboana ny kotana Antananarivo dia mihinana ndray zany le faritany zay misy district misy commune misy fokontany mifanalavitra be misy tena tsisy vary vidina mihitsy zay malafo an'le vidin'le kapoaka hina zany dikan'izay 7000 kilao 7000 tonnes dikan'izay le 7000 tonnes zany ny fahazahoantsika azy eto dia entin-dra fanjakana
andeha anaovana tapimasina Tananarivo ndray hoe fa mitobaka ny vary eto Tananarivo dia milamina ny toerana. Resaka fiarovan-tseza fotsiny ny tena mamaika anareo fitondram-panjakana. Fa tsy tena fa mahana le hoe inona le olona tsy mihinam-bary le olona. Rehefa tsy mihinam-bary le olona zany, zay ela be zay ve nareo nanafatra vary ny homana dia ho 7000 tonnes fotsiny tonga. Tsy karangaza fanabarabara eto gouverner c'est prévoir. Fa tsy zany no izy. Fa matoa zay tonga nareo ao dia zay ny andeha akarinareo aty Antananarivo ny ampaham-betsaka anampianana masina Antananarivo satria aty Antananarivo ny miainga miara-manonja dia kalmena aloha Antananarivo. Efa enina nareo fa mikropaka. Efa mitady ny olona ampiakarina iteny amaly an'ity miara-manonja ity hoe akary ihany na akary ihany na akary. Efa misy mamaly tsy mety miteny a. Fa ny hafarany ary le olona tsy any aminareo ny teny fa aty aminay a. Dia ho hainareo zany ohatry ny ahoana marina ty fomba fitondranareo ty. Fa androany tsika mbola tsy tara. Miteny anareo hoe mieritrerety. Mbola tsy tara ho a. Dia mieritrereta. Hoe jereo le fahorim-bahoaka. Fa ny tsy fahaizanareo mijery an'izay no atonga ny vahoaka io a hitody damosina anareo. Za mbola tsy miteny zavatra fa izy hitody damosina anareo. Satria tsy hainareo mamaly le olana ny fotony ohatran'izay tenentsika izay. Ataovy ny kajinareo hoe 7000 tonnes hoanina Antananarivo firy andro. Raha ohatra ka tokana ho Antananarivo fotsiny ary zay 7000 tonnes zay. Fa zay ve ny anaovanareo dédakisme any Tamatave? Fa fotoana moa manapetra raha pitsika mbola maro zavatra resako eto fa mampatsiahy zany amin'ny raharaha Golden Gate. Azavao le caméra tsy nandeha teo amin'ny angara tamin'ny andro iangano io fiaramanidina io. Iza mibata ny entana azavao. Iza ny sava ny entana fa ny savaina le entana. Iza ny sava anazy azavao. Fa hipotra ny marina e. Hipotra marina. Ity tsy ohatra n'le azoko be laratsiraka hoe avoakako. Tsy zay ty miara-manonjy ty. Fa rehefa mamoaka zay dia mamoaka. Ary apasahina tanteraka mihitsy fa tsisy miaohatra na ray segondra ary hoe tirangamy marina. Fa ianona no savany entana teo amin'ny tarmaky fa ny caméra tsy nandeha. Fa zavao aloha e. Aleo nareo manazava. Maranako azy a. Aleo aloha arabaina ihany raha atao amin'ny basket satria dia fombaizana ny fitiavan'ny gasy ny basket aloha zany atetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena omaly a. Vita soamantsara ny fidina tompon-daka Madagasikara teo amin'ny taranja basketball. Nahazo fandresena ny teo amin'ny N1A basket ary nahazo fandresena ny teo anivon'ny M-bitol tamin'ny N1A vehivavy a. Fa akoatran'izay dia nisy ihany koa ny ataontsika hoe fedina teo amin'ny N1B izay vita maly koa moa zany a ny ataontsika hoe fandrehan'ny famaranana amin'izany a ASF nandresy ny fandresiala no nandresy azafady teo amin'ny ny vehivavy a dia akoatr'izay teo amin'ny ny lehilahy dia ny NGB no nandresy. Zay zany le izy dia DTSC ohatra ny afafa le Dream Team nandresy na foeziny zareo moa izy Dream Team nandresy a Dream Team ampangalatona resy zany nandresy teo amin'ilay N1B. Zay ny teo amin'ny taranja basketball zay arabaitsika ho a ny fitiavan'ny gasy ny taranja basketball dia teo aza ny karazana korotana majinijinika teo fikarakarany fédération zay nahitana hatramin'ny fitondran'ny filohan'ny fédération ny lakle. Aiza koa isan'izany hoe mandeha ny basket dia any am-paosin'ny filohan'ny fédération ny lakle amin'ny vavahadiny ny lapan'ny fanatanjahantena Ray Manontolo raha sanatrika nisy fa aretina zany ohatran'izany dia ifampitadiavana ny lakle ny zavatra zany tsy tokony hiverina ntsony amin'ny fikarakarana ny taranja basketball. Metraka ny mandrapitafa ho antsika rehetra makasitraka ny teknisianina rehetrarehetra izay miarala tamin'ity fampitana ny miara-manonja ity na amin'ny alalan'ny onjam-peo zany na amin'ny fahita lavitra. Ianareo ihany koa izay manamafy ny feo any amin'ny toerana rehetrarehetra misy anareo any ny radio rahavavy rehetra izay mandefa azy any amin'ny faritany any. Ianareo any anatin'ireo taxi be izay mampieny ny mpandeha ny miara-manonjy ireny isorana daholo nareo rehetra dia makasitraka feno miraha tontolo andro sambatra ho antsika rehetra samby ho tahin'Andriamanitra veloma tompoko.